Isaorantsika hatrany ilaina ary nanome antsika andro vaovao indray amin'ity alarobia ity dia manantitra ny arabo-mampirarintso antsika mianakavy manaraka ny MBS ny Radio Mada ao anatin'izany ny famakafakana ny vaovao izay nisongadina atao anatin'ny 4 ora. Ity moa ambety tenintsika foana ny hoe misy zavatra ho tantaraina foana dia misy zavatra mipotra foana isanandro eto amin'ity fireneny ity, ary le zavatra tantaraina tsy hoe zavatra tsara fa zavatra mampalahelo. Ny zavatra miseho dia zavatra mampalahelo foana na amin'ny lafiny toe-karena io, na amin'ny lafiny sosialy io, na amin'ny resaka fifandraisana amin'ny any ivelany io, dia zany foana zany no misy amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy resahany reny, ary zay tsy maintsy hoe isiny ny fahasahina, ny fijoroana ary ihany koa ny finoana fa tsy afaka hipetraka fotsiny amin'izao tsika. Raha hipetraka fotsiny amin'izao ary dia ahoana zany? Dia ahoana? Dia fanontaniana be dia be no manaraka an'izay. Mbola ho avy eo moa namana faniry Razafy Manantany fa efa any izy fa avy hatrany ny fandarantsika dia manomboka izany. Voalohany aloha zany dia somary hojerentsika kely aloha ny momba ny resaka ny nidonia, dia resahantsika iny satria nisy ny tatitra nataony délégation avy amin'ny RMDM izay tany toerana dia nanao tatitra ny délégation ny RMDM zany teto Antananarivo, ka dia aleo aloha alefatsika hoe ahoana ny tena fandeha ny ty raharaha ty araka ny tatitra no entin'ny RMDM, dia avy eo tsika iresaka lalindalina sy anao afamakafakana momba an'izay. Ndao arahantsika avy hatrany izay tatitra no entin'ny RMDM izay momba ny raharaha ny nidonia sy ny resaka atitany tany Nosy. Tany zafiny fotsy ny tany izay narovany nidonia sy ny namany ka nampidoboka aponja embolana sazy miatra azy ireo. Nanao benidina tany Nosy be matsy ny RMDM nijery fotony zava-misy ity raharaha ity izay navoasaringotra any nidonia sy ny namany. Voapirofo araka nambarany RMDM fa resaka fiarovana tany tsy ho lasany mahitahita sy ny mpanambola no nampidoboka aponja any nidonia sy ireo namany. Izy io ady tany io tany malagasy dia nozanany firenena frantsay Madagasikara, dia nalainy fanjakana amin'ny frantsay ny tanitsika teto Madagasikara. Rehefa niala ny fanjakana frantsay dia tsy nitondra tany izy nandenaka any amin'ny misy azy any, fa nijanony eto Madagasikara ireo tany ireo. Dia azo niverina tamin'ny vahoaka malagasy indray ny tany, fa mbola nisoratra tamin'ny frantsay. Le tany ampiasain'ny malagasy fa mbola nisoratra tamin'ny frantsay. Tamin'ny taona 524 dia namoaka didy ny fanjakana malagasy nitarimy filoham-pirenena teo aloha Hera Jaonana Ampianina, ka namerina tanteraka ny tany amin'ny tompony, zany hoe amin'ny zafiny fotsy zay tompon'le tany ao. Ngisa nefa fa tsy zay ny zavatra misy sy ny zavatra iainana, fa rehefa nahazo fahaleovan-tena atsika nalalain'ny fanjakana le tany nomena any Sirama mba ho tombotsoa le firenena sy ny vahoaka malagasy. Rehefa hitan'ny fitondram-panjakana teo aloha fa tsy nandeha amin'izay loany ny zavatra nataony Sirama, maty Sirama mitsika miresaky zao, dia nivarotra tany koa Sirama, tsy tompony fa nomena mampiasa, nivarotra tany Sirama, miaro ny taniny amin'izay ny olona. Rehefa niaro ny tany reto olona reto, gaga isika fa tsy mba piasa ny Sirama tao, tsy mba olona nipetraka zanatany tao no mandeha mampiasa ny tany io, fa vahiny mpanambola avy any ivelany sy malagasy. Ireo olona reo no mandeha mandroaka an'ireo tompony tany hiala amin'io tany io. Niova matsy ny fanenjehana any nidonia tena amin'ny fitsarana hoetra ny RMDM. Tsy ilay resaka fiarovana tany indray matsy no nanenjehana azy ireo. Fiampangana maromaro no nanenjehana any nidonia, ary anisan'ny tena hitazomana azy any aponja ny fanenjehana azy ho mpikambana anatin'ny andian-jolahy.
fa nisy fiampangana anankiray zay tena nitazomana azy ao anatiny fonja amintsika miresaky zao asan'ny jiolay mbana ao amin'ny zafiny fo fikambanany jiolay no nomelohina amin'ny fikambanany jiolay. Ny mampalahelo ihany koa hoy ny RMDM dia ny fitorian'olona manam-bola iasy no raisiny tompon'andraikitra any Nosy any amin'izao fotoana izao. Reto misy taratasy vitsivitsy olazainay fa ny mpitondra fanjakana ao amin'ny tanàna Nosy dia tsy mandray fitoriana zay nataon'ireo olona ireo, na io fitsarana na io mpitandro filaminana tsy mandray fitoriana afatsy ny fitoriana apetraky ny olona mpanambola ihany. Gagy zay hoe fanjakana inona no mitranga sy miainantsika eto fa mpanambola ihany no afaka mametraka fitoriana ao. Nampiakapeo ary nandoda tabatra ambony RMDM androany raha nitaky ny fanesorana ireo tompon'andraikitra isatsokajiny any Nosy Be ireo ary namafisin'izy ireo fa didy politika no navoaka ny fitsarana tany Nosy Be. Iny zany le tatitra noentin'ny RMDM momba ny raharaha ny nidony sy ny tany Nosy Be ny nidony sy ny namany zany ny nidony Bezara Liliane Virginie. Enitsika ny fanazavana teo ary mahalasa saina ilay raharaha ho atsika mpitazana, ho atsika olom-pirenena satria izao mantsy reny resaka problemana tany any Nosy Be reny dia sationany fotsiny reny fa be dia be zany ny ady tany sy ny problemana tany eto Madagasikara. Be dia be ary reny resaka hoe tany navelan'ny colon reny dia lasa izy ireo mba iverena ny fahaleovantena ary rehefa verina ny fahaleovantena ireo colon zany zay nampiasa tany amin'ny hektara maro dia teo ry zareo dia efa lasa nody araka ny tenin'ny pasteur Tsarame teo hoe le tany eny tsy netiny verina tany hoe netiny batainina ka any Frantsa fa nijanona teto Madagasikara ihany ilay tany. Ary tamin'ny 2024 izy teo dia misy ny didy zany tamin'ny vanim-potoana nitondrany ny président Hery Rajaonarimampianany amin'ny reny tany colon reny nampiasain'ny colon reny dia verina zany ho an'ny malagasy. Ary ty raharaha ty zany voalaza tsara hoe nisy tompony le izy resaka hoe zafiny fotsy moa no teneniny teo araka ny tatitra teo nisy tompony dia avy eo le izy mivadika ambony ambany zany lay raharaha dia tonga hatraty amin'ny hoe fikambanany jiolahy sy dia misy fanenjehana maromaro fito izay natao zany tamin'ny nidonia sy ny namany zany dia zao ry zareo any Aponja. Zany ny zavatra miseho ao anatin'ilay raharaha ary le izy dia raha ny fanazavany ny tao anivon'ny RMDM dia ny hoe misy idirana baikobaiko any ananiny jery zany raha ny tatitra nataon'ny RMDM dia zay le resaka tsindritsindry politika araka fahitana azy zany avy aty ivelany tsindritsindry politika resaka kibaikobaiko avarisy avatsia zany foana no mampanahirana eto amin'ny firenena. Ary io dia mazava tsara fa anisan'ny fepetra foana io le fisarahana le hoe séparation de pouvoir dia tsy mipetraka eto Madagasikara. Betsaka ny trangana hoe ny kao isika maneho an'izany ary matoa ny fikambanana iraisam-pirenena, ny fikambanana eto toerana isan-karazany, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika sy ny sisa miteny foana momba an'io dia miteraka fahavoazana ho an'ny firenena izay satria maninona le resaka hoe raha vao hoe misy zay tsy fisarahany ny fahefana zay dia le fahefana ato mitsabakato. Inona moa zany ohatra hoe ny any amin'ny mpanatanteraka mitsabatsabaka aty amin'ny fahefam-pitsarahana, ny any amin'ny mpanao lalàna lanja atao hoe mandray baiky fotsiny amin'le mpanatanteraka foana zany aty ananana aty dia tsy foany daholo ny arisiny le ohatr'izay foana zany le fisehoany ilay raharaha ka misaintsaina tsara azay ne le hoe sahi mijoro minoe reny zany tsy tenitenenina fotsiny reny fa raha itony resaka hoe ady tany tony dia famely eto le vazaha colon efa lasa efa any izy any
any frantsany frantsay moa zany tena voatonona ny amin'izay efa any izy le tany tsy mibatainy fa mijanona eto dia ilay malagasy indray no lasa sahirana amin'ny amin'ny tanyrazana satria misy zavatra tsy milamo misy resaka tsy fahatombanana eo amin'ny fampiarana ny fisarahan'ny fahefana zay mantsy zao ty raharaha ty misy fitsabahana isan-karazany eo raha ny fahitana azy raha ny fahitana azy de izay no fandehana zany fa misy keo mbola tranga be deaibe any ambadimbadika any eny ary vahintsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada eto akaiko eto ny docteur Herso Rambolamasoandro dia izy moa zany maha-dokotera azy dia misana an'izay fitsaboana izay misy resaka tetikasa ho resahany eo ao amin'ny vehivavy tiako Madagasikara ao fa mialohan'izay aloha miaraba ny dokotera Herso Rambolamasoandro aloha tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Miarabanao Rina Rabe miaraba koa ny teknisianina miara-miasa aminao sy ny vahoaka malagasy izay manaraka izao fandaharana izao. Ya dia misaotranao tonga eto amin'ny fandaharantsika mialoha ny idirantsika amin'ny resaka hoe tetikasa sosialy izay karakarainareo zany amin'ny sabotsy zao sy mbola misy zavatra fa ihany koa dia te hanontany ianao amin'ny maha-olo-pirenena aona ny fahitanao zany reny trangan-javatra mampalahelo zany zay misy moa zany ny nidony zay vehivavy toanao any Amponja sy misy ihany koa ireo namany amin'ny tamin'ity raharaha tany Anosy be teny. Tena mampalahelo sady mahamenatra le izy. Voainga antsika nakalaza ny fetim-pirenena 9 Jona nazahoana amin'ny fahaleovan-teny zany saingy to sarisariny ihany zany amin'izao fotoana izao fanjakan'olo tokana no mariny malagasy anie zany tamin'ny tsy fananganana sainy raha nijerynareo nanao statistika tsika atao hoe izy rehetra ao anaty fitondrana angamba nanangatsaina efa natranga ny vahoaka malagasy zany saritsariny anjakazakany vahiny karana sinoa ary rehefa reo no miteny mahazo rariny fa reo le vahoaka tompo-tany razana zany hoe azo atao hoe fehezika verimaina ny ran'ireo niady ho an'ny fanavotana an'ity firenentsika ity. Fanjakana tsy misy zany zay tena samy teny an'izany fa tsy misy zany fanjakana zany. Fanjakana natao an'olo tokany zay fanjakam-pianakaviana zay ny bango tokana sy zavatra mitranga eto Madagasikara. Fanajana ny demokrasia zany tsy misy afaka miteny vao miteny ianao dia arangaranga daholo ny fampitahorana rehetrarehetra maro be nge fa tsy marina fa hoe eo ny karazana resaka tany fa hita amin'ny sehatra rehetrarehetra zany koa eto dia miteny tsy ampiambambana sady vehivavy toa ny nidonia na tera-behivavy re olontsika rehetra oka mba hojerena zany zavatra rehetra zany fa sady mitongo bakivaky ka sady maharary no mahamenatra matahorana Andriamanitra. Mazava izay tenin'ny dokotera Herso Rambolamasoandro izay io moa zany ho arahantsika eo ihany ny toy ny fivoarany raharaha fa anisan'ny teneniny teo anivon'ny RMDM ihany koa le hoe avoay tsy misy fipetra ireo olona izay nalefa any Amponja zany tamin'ity raharaha ty ino zany fitakiana ny andro zareo fa hiditra antsika dokotera Herso Rambolamasoandro ny amin'ny fotoatin'ny fandalovanao zany atao amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada vehivavy tiako Madagasikara ianareo ianao anisany ahoana aloha ny fandraisana anjara ny vehivavy tiako Madagasikara amin'izao fiainam-pirenena mahamaivay izao ny tiako Madagasikara vao manamarika ny 20 taona ahoana ny vehivavy tao anatin'izay aloha mandray anjara feno izay amin'ny fampandrosoana ary mitondra ny anjara biriky tanteraka entina navotana ny mpiarabelona izay latsaka tanteraka ao anaty fahantrana. Vehivavy mendrika mamiratra dia tetikasa anankiray misahana manerana any Madagasikara. Marobe le ao anatin'ny tetikasa fa ny anisan'ny sahany manokana zany izay hitondrako ny
anjara briketo de ny sehatra fahasalamana satria zany fahasalamana zany azo atao hoe produit de luxe amin'izao fotoana izao rina tena hoe produit de luxe aza mba marary ihany fa mivarotra tanyrazana raha manana ny amidy koa fa raha tsy manana ny amidy moa zany de tavela eo iteny hoe zao le atao hoe non assistance des milliers de personnes en danger vidy mpanafody zany tsy voavidy zany anarany fotsiny reny hôpitaly reny hoe hôpitaly mpanjakana makanisana enao be filatanany de ho hitanao ny trano fotsiny no maimaim-poana fa sy izay rehetra zavatra atao ao de vola mandehana ianao amin'ny centre de stomatologie ao be filatanana manala ny firay tompoko ny ray alina amin'izao zany amin'izao raha ohatra ka mbola vazana le alana mbola 2 alina nefa ny fanjakana zany fanjakana egalina vahoaka fanjakana egalina vahoaka de zay le teneniko hoe jerevapotsiny izay no mahatonga anay ao anatin'ny vehivavy mendrika mamiratra amin'izao fotoana izao manao zay tratry ny hery miampy ireo fanampin'ireo olona malala tanana manao fitsaboana maimaim-poana mitety district mitety commune ataonay ny fitsaboana maimaim-poana raha vitanay eo toerana moa zany omenay izay fanafody sahaza azy ireo ao anatin'ny tetikasa io koa dia mbola misy ny fandraisana tanana ny vehivavy bevoka zany hoe manao fisafona zany izahay mpitsabo maromaro zay ny miaraka ao koa reo mpitsabo mpanampy zay manao zany zavatra zany maimaim-poana amin'ny sabotsy zao izay dia manana programa ho eny Ambomanga kely iatsonay ary tsy hanavaka vahanay foko zany tsy hanavaka vahanay antoko zany fa iatsonay kosa ny vahoaka malagasy zay tratra ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao na tsy tia mara de afaka makao zay le teneko tsy hanavaka vahanay nizaniza fa rehefa mety ho vahoaka malagasy ka sahirana amin'ny lafo fahasalamana dia afaka tonga eny Ambomanga kely amin'ny asabotsy zao manomboka amin'ny 7 ora ary ohatra misy didipotra ihany koa le izy ny didipotra mbola eo am-pikarakarana anazy zay fa ho avy tsy ho ela izany fotoana izany raha sika dokotera Elsorambola Masoandro tsy vao zao akory nareo no nanao hetsika ohatran'ity fa efa fanao le izy efa fanaonay le izy zay mahatonga ana mitetitety fanompitony zany zao amin'ity tao anatin'ny 2 volana zay ary tanindre ny olona reny inona lazain'le olona faly ry zareo faly tena faly tena faly ozy izy président zay satria teneniko anao rina fa raha ny sarapisitsabon'ny dokotera libre anankiray any ka tsy latsaky ny 2 alina de ny olona zahanay nefa nisy fotoana tafaka tratrany amin'ny 700 500 ao anatin'ny adiny 7 zany hoe tena ilain'le olona le fanatonanao anazy fa tena sahirany marary izy satria nahoana tsy ampy sakafo izy zay koa anisany koa zay marary izy satria nahoana miady amin'ny fiainana izy ny toetrandro moa tsy lazaina ntsony tena mangatsika ary ny tena mampitahotra amin'izao fotoana izao manomboka miakatra angerina ny tahan'le covid nefa le fanjakana ohatra mijery fotsiny mbola vorovoriana ara le olona izy ndreny ohatra mampirisika le olona nde hivorivory zara covid eny rehetrarehetra eny ange gaginareo dokotera gagy zay hoe inona ary ty sy eto za de mbola manentana foana avereny re ny kasibosy ajao ny elanelana ray metatra aza de atao ny mitangorongorona raha mbola azo atao zany manentana foana zay dokotera de azakivy zay nga manao azo atao ya mazava tsara zay tenin'ny dokotera Elsorambola Masoandro zay dokotera zany no miteny zany fa tsy hoe mpanao gazety na mpanao politika ka hoe misy ambadika politika dokotera zany ary fahasalamantsika menakavy no resahana ao anatin'ilay izy
Raha toketo anao dokotera Elson raha mbola masoandro mbola hiverenantsika moa fanentanana rehefa avy eo zany momba nitetsika ataonareo ty fa ny interna amin'izao fotoana izao mitaky ny zoany le ireo interna any amin'ny hôpitaly betsaka ry zareo zay moa dia efa nahita an'izany mihitsy tamin'ny fotoana taloloha teo dia ahoana ny fahitany dokotera raha mbola masoandro an'izany hoe interna mitaky ny zoany volany sinsisa fahitanao azy tamin'ny andronareo fa mba nisy problème oatra zany tamin'ny anao mbola mpianatra dokotera ohatra ny zavatra nitranga taminay ngamba de hoe fahatarana kely fa tsy fahatarana be oatra zao fa tinge oa teneniko anao mangataka 13% izy any am'le solution numéro 13 mba henoiry zareo 13% zany nge tsisy dikany fa rapitahana amin'ny vidy fiakarany vidim-piainana am'izao fotoana zao nefa ireo ankizy ireo teneniko anao fa ireo ny tena mampandesy mampivelona ny hôpitaly maro zany tao anatin'ny firotoana tsy misy fijerevana manokana zao teneniko anao fa na ny fiarovana eo amin'ny sehatra hoe fitrangano regny covid reny nampalaino nge zay dokotera tsy mba manana zany kita fa de samy manao miaro ny tenany tsy ho faty samy demerda de tena hoe samy manao miaro ny tenany tsy ho faty ka hoy aho hoe mba heno ihany zala fa raha ireo ne afaka manakatona ny hôpitaly any ireo de hoaisytsika menakavy reo ny tena hoe tompony lakile an'ny hôpitaly reo ankizy reo olombelona toa reo olombelona toanao reo mety misy zanaky ny havanareo anatin'ireo za miteny hoe zoany tanteraka fa azapitahomitombona tsara zany le mitombona tena mitombona mihitsy zany fitakiny zany teneniko hoe fiarovana tsy misy ny karama mbola tsy zarizary ny vidim-piainana nefa isanandro miakatra varotraina mihitsy zareo varotraina zay lazaiko anao zay ao anatin'ny resaka ihany sika miaraka amin'ny dokotera Elso raha mbola masoandro zay izy moa zany dia eo anivony vehivavy tiako Madagasikara vehivavy mandray andraikitra vehivavy mendrika mamiratra zay ilazana azy tena ataony zareo ninona problema eto amin'ny firenena izany fa ity dokotera misy tranga anankiray ihany koa resaka fitakim-bola ihany akoatran'ny anareo amin'ny resaka fitsaboana dia teniko zany zao ny mpitsara BBC tetsy amin'ny lyseana Befilo aloha le maly io hoe aloavy ny vacation anay nandritry ny 2 taona aloha fa raha tsy zany zay tsy tsara an'io ary menay 2 andro ny fanjakana iregle an'io tena anaovan'ny olona ultimatum le fanjakana zany no zava-misy amin'izao fotoana izao ary raha resaka hoe fitakim-bola dia fitakim-bola faobe angamba no azy ilazana azy ko mitaky volany azy ko mitaky volany eo amin'ny ENS ko mitaky volany ary amin'ny mpandanjaka camion ko mitaky volany any amin'ny CCS ko mitaky vola fa nakay zany vola io le efa nanotanitsika nakay zany vola misy sa tsisy de mandeha filazana ny hoe misy le vola kaloavy ary zay volan'ny reo mpitsara BBC ve dia tsy voaloha apafiriny vola lanina amin'ny anaovana fety tsy fety foana reny mahita vola reny fa aty amin'le aindehibe aty zany dia tsy misy ary le izy mbola ao anaty fotoanany BBC 3e jour androany 2 andro mendry zareo zany dia ho hitantsika eo fa andeha aloha ho arahantsika ny fanadihadiana nataony ny mpanao gazety ny MBS momba nyity resaka hoe mpitsara BBC zany mitaky ny volany ity zay tsy voaloha tao anatin'ny 2 taona. Miditra amin'ny andro faharoa ny mpiadina manala ny fanadinana BEPC androany talata. Ny taranja matematika sy ny frantsay nanadinana ny mpianatra. Ny taranja matematika nanany sarotra ho ireo mpianatra nanaovana fanadihadiana nandritra izay 2 andro ny hatrehana ny fanadinana izay. Taranja anisan'ny tsy manavanana ny mpianatra ny matematika ary sokajiana ho isan'ireo tsy voafehin'ny mpianatra mihitsy azy ity taranja iray ity. Etsy ankilany, nilaza ireo ray aman-dreny mananjanaka manala fanadinana BEPC fa sarotra ny hatrehana ny fianaran-janany noho ny fiakaran'ny vidim-pianana amin'izao fotoan'izao.
Ratsiahivina mahatratra 4,750 sy R100 sy 3 hetsy ny mpianatra miatrika ny fanadinana BEPC manerana nosy amin'ity taom-pianarana 1,420 ity, izay mitsinjarana na foibe mpanadinana miisa 2,70 sy efitrano miisa 3,70 ny taranja histoire, géographie sy ny fizika chimie no atao ho andrapitso hitoetra amin'ny alakamisy ny fanadinana ho andreo mpianatra misafidiny ianao ny taranja teny vahiny. Matematika sarotra moramora. Ny hitako sarotra indrindra zao matematika dia manarakarak'izay malagasy fa ny SVT atonotony ihany. Matematika izy le misy calcul be dia ohatrany hoe sahirana be manao an'ilay calcul dia izay le mahasarotra an'ilay izy fa natao tany am-pianarana ny ankamaroan'ilay izy. Sarosarotra sady moramora. Ny matematika sarosarotra fa ankoatran'izay aloha moramora. Le izy konkoatra vaovao be fa efa nataony atao am-pianarana ihany izy fa sasany tsy tafavoaka. Irosoana avy hatrany ny fitsarana ny taratasy-panadinana ny isaky ny mahavita taranja hoy avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Etsekilany anefa tsy manaiky ny tsara ny taratasy-panadinana ny mpiadina BEPC ireo mpitsara amin'ny fitoeram-panadinana lycée moderne Ampeflo ka voakasika izany ny taranja malagasy sy ny matematika ary ny SVT. Antony mbola tsy niresan'izy ireo ny tampokarama roa taona nisesy tamin'ity fitsarana fanadinam-panjakana ity. Ireto farany moa izay navoaka ny lehibe ny fitoeram-panadinana raha ny fampitam-baovao. Zay le izy tetsy amin'ny lycée moderne Ampeflo zany reny fanadihadiana ireny. Raha ny fanazavana zany ny hoe ny fandeha amin'ny BEPC hatramin'izay hoe raha vao vita zany ny hoe adina dia tokony hoe mandeha zany ny fitsarana. Fa ity zany hoe matematika malagasy SVT dia okaloha izy zany le mpampianatra fa aloavy aloha ny vacationay tao anatin'ny roa taona. Dia zao no fanamarian'ny olona mpitazana ny olom-pirenena rehefa misy zavatra ne tena hoe mba maika ny fitonana dia mahita vola foana izy mahita vola izy fety ohatra zao hoe reny ihany koa resaka hoe misy hoe manao fetsiketsehana ohatran'le tany Antsirabe dia alefa ny mpitandro amin'ny filaminana fa nga mpitandro amin'ny filaminana mandeha fotsiny amin'izao fa tsy maintsy karakarainy reny fa ohatran'izay dia zay no fanontaniana hoe zanaka malagasy reny manao BEPC reny tompoko fa tsy zanaka any amin'ny firenena fa zanaka malagasy reny dia ahoana mpampianatra koa ohatran'izay ny mpitsara dia ahoana no tsy aloha ny volany mandritra ny roa taona ary raha atao zany ny kanjo hoe roa taona zany ao anatin'ity régime ty mihitsy zany satria tany amin'ny 2019 2020 2021 zany efa ty régime ty zany dia zay no zavatra mitranga anana fanio-kevitra momba an'izay Docteur Herso Rambola Masoandro avy amin'ny vehivavy timo. Dia gaga lahy hoe fitenenana fanakaiza daholo voly zay indrindra mantsy. Io no mahagaga nefa maninona ny zanaka malagasy natao otage ohatr'izao tena marina mihitsy le tenao rina hoe rehefa misy sitrapondry zareo ohatrany misy ihany le vola fa rehefa resaka fanabeazana fisehatra rehefa resaka sosialy zany dia tsy misy le vola rehefa fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny dia tsy misy io vola io bagaga ihany zay fa zao ne raha firenena anankiray ho any tiana androso sehatra io fanabeazana io ao ny tena fototra fa raha jerevanao nke ty fanjakany ity ao amin'io sehatra anankiray io mihitsy ny tena tsinotsiniaviny tena tsinotsiniaviny asiny ny mpampianatra asiny ny mpianatra asiny daholo zao rehetrarehetra zao tsara fanadinana asiny mpitsara fanadinana fanadinana koa mbola afako efa tsy rarintsolo le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao aminay dokotera terme médical ny tereniko abse ty zavatra ty inona ny tianao tenena amin'izay tiako tenena efa mandoka cancer nefa rany dia mahafaty dia maty le vahoaka le fitiavan-tenan'le fanjakana ve le izy sa efa tena hoe tsy rahanay fa avela ho any ka raha tsy miratra amin'izao ny mason'ny vahoaka malagasy kosa efa mampanontany tena rina sahi mijoroa mino zay le tenena hoe sahi mijoroa dia mino aza miafinafina sahi miteny zay nge mbola zay koa ka manonge mahatonga le fanjakany manao ohatr'izao hoe mbola miafinafina daholo olona rehetrarehetra
ia mazava zay raha iny raha iny zao hoe mitaky volany mitaky ny vacation any mbola tsy voalohany mpitsara bepsa ny mitaky vola ihany koa ny ary amin'ny interne amin'ny mpitsabo fitangim-bola fitapikam-bola raha mitoa zao inona mety ho fandehany raha fahitany dokotera raha mbola masoandro azy izay mahatonga ana miteny hoe abse io rehefa mipoka io abse de miparitaka ary tsy voatazona zay am'izay ora ray zay a vidin-dasantsy koa azy zay efa ohatrohatry ny efa de oka fotsiny aloha raha tonga zay ohatrohatry ny efa mamofo ny rehetra zany am'izao fotoana zao de efa menamena oatra ny tia-kanjoko ty miandry ny havakisany sisa zay ny zava-misy zay ny zava-misy ary tsy ho azo toaina io tsy ho azo toaina io mahantra le vahoaka ka raha mba tianao nge ny fianakavianao mba tiako koa fianakaviako tian'ireo olona rehetrarehetra ireo fianakaviany de nefa nitotra nijery efa-potsiny le izy na rehefa mba miteny ianao de avy ry be boty sy ry be satroka mandrahona sy zany etsy-bahoaka zany ane le retsika tena efa mbony ainana ihany zany tao anatin'ny fotoananay ia le izy nefa asoroana tsara azo atao tsara fa de io izy io eny ary amara-paranana sika docteur Herso raha mbola masoandro zay vehivavy tiako Madagasikara inona no entinao raha mamarana ny resaka ary anamafisanao ihany koa an'ilay tetikasa zay ataonareo asa sosialy amin'ny farany herinandro eto mpamaranana zany a de mbola miantso ny fitondram-panjakana ihany zay amin'ny sehatra fahasalamana moa zany ny tena misy ana vidim-panafody miakatra isan'andro ny hanina hohanina tsy misy ireo zavatra reny nefany a mifampitohy daholy ny adi-tsaina adi-piainana resaka tension zany am'izao fotoana zao a nisy fotoana zay teny Ambohimanarina 80% ny olona nitsabonay a 22-23 tension zany daholo tosidra miakatra tosidra le olo nefa misy olona tsy de tena hoe ray aman-dreny be tsy misy olona ray aman-dreny tsy betsaka misy ray aman-dreny fa tsy betsaka ry zareo ka zay no iteneniko mba jereo reny sehatra ny fahasalamana raha mbola azo atao ividim-panafody miakatra isan'andro manaraka zany famaranana no ataontsika ho amin'ny asabotsy a eo akadikely eo Ambohimangakely iantsona ny vahoaka malagasy a manodidina ary afaka misitraka izany a fizaham-pahasalamana mahaimaim-poana sy fizarana fanafody a mahaimaim-poana zany dia afaka tonga daholo tsy hanavahana io tompoka fa rehefa vahoaka malagasy dia tongava maro ona dokotera Ambohimangakely aiza Ambohimangakely manao ny organisation manomboka amin'ny firy ka hatramin'ny firy sy pitsopitsony isan-karazany amin'ny valora no fanombohan'ny fitsaboana ny toerana dia eo amin'ny tsy lavitra ny mairie-na Ambohimangakely isy any misy ny petadrindrina efa natao a momba n'izany ia mazava zay eny ary isaorantsika ny docteur Herso raha mbola masoandro izay avy amin'ny vehivavy tiako Madagasikara nitondra an'izay fanazavana izay teo aloha zany le hoe asa sosialy ho totsaindry zareo amin'ny asabotsy zao eny Ambohimangakely fizaham-pahasalamana mahaimaim-poana ia miandalana ianao dia eo ihany koa mbola ho avy ny resaka didipoitra faobe ary teo ny faneho-kevitra amin'ny maha-olom-pirenena momba ny raharaha mafana amin'izao fotoana zao eo ny raharaha ny Nidonia nosy any dia eo ny fitakiana ny volany sy ny zoany ataon'ireo interne mpianatra mpitsabo eny anivon'ny hopitaly dia eo ihany koa ny hoe tsy tsara BPC ny mpitsara raha ny fanazavany ny mpitsara fanadinana zany tetsy amin'ny lycée-na Bevolo Omaly raha tsy voaloha ny vacation rotaona zay le izy ary name ultimatum roa andro de hoy ny fanontaniantsika menakavy manoloana zany hoe fa ahoana ihany ary ty raharaha ty tonga amin'ny fandaran'ny Germain eto amin'ny MBS hoe ahoana marina inona marina ny tena atao eto amin'ny ty fireneny ty
inona marina ny tena tiana tongavana ao anatin'ilay fiainam-pirenena zany fanontaniana mipetraka izay satria zany raha jerena ny fiainana dia tsy araky ny tokony izy tena hoe zara raha miaina zay mihitsy ny malaza azy hoe zara raha miaina jerevanao zany ny sekteura isan-karazany ny sehatrasa isan-karazany dia araka ny tenin'ny dokotera Rambola Masoandro teo hoe menamena daholo efa menamena zany nefa tena hoe loza ny teneniny zany manambara loza izany raha amin'ireny cyclone ireny ara dia hoe le menamena be efa tena efa tsy izy efa tena hoe fahafatesana no dikan'izany jerevanaoko aty amin'ny resaka fampianarana aty amin'ny resaka fitsaboana aty amin'ny resaka fanaovana ny asa misy mpisehatra ihany koa afaka minitra vitsy rehefa avy eo resaka asa vaventy ho avy eo iteny ry zareo mpanao ny asa vaventy fa ao ihany koa misy tena zavatra tsy mety eo amin'ny tontolony fanaovana ny asa vaventy ny tiana tenenina amin'izany dia le izy dia hoe aleo mihitsy ry zareo zay misehatra amin'izy no iteny eto satria mantsy raha ny tim no miteny raha ny RMDM no miteny raha ny mpanao gazety no miteny dia iteny sasany nenireo koa zao foana mahita tenenina foana fa alao ary izy iteny eo ilay olona izay ao anatin'ilay sehatra ny asa vaventy no iteny mahafantatra ny zavatra iainana izy na dia mahita ary sika ety ivelany fa tsy mandeha ny raharam-pirenena fa dia eto zany dia hoe miainaaina fotsiny amin'izao zany ny eto Madagasikara miainaaina fotsiny amin'izao sika tsy misy intsony ny hoe lalana mazava izorana any amin'ny tanjona zay tena otratrara ny olombelona tsirairay tompoko dia manana tanjona izy hoe za anao an'izao fa reo mpianatra reo zao reo mpianatra any an-tsekoly zany na any amin'ny ambaratonga-mbolo na aty amin'ny CEG na any amin'ny lycée na any amin'ny primaire taloha zany mba nazava tsara hoe zao no ataoko zao ny lalaka izorana dia efa miomana ny ray aman-dreny sy ny sisa amin'ny fiomanana amin'ny zavatra izany ny fiantrehana zany zao nga fantatra tsony mianatra dia mianatra atao aloha zay azahoana CP dia vita ny CP atao indray aloha zay azahoana BPC vita ny BPC baka indray vita ny baka dia eo amin'izay dia efa samy manana lalany za ho any amin'ny université ka za tonga dia hitady vola fa tena tsy maraka ntsony sy ny sisa ao anatin'izany latsaka an-dalana eny naninanina rehetra eny ny sasany tsy tonga hatrany amin'ny CEP ny sasany any amin'ny 6e dia mitsana ny sasany efa akaikaiky amin'ny BPC dia mitsana inona mahatonga an'izany olana ara-tsosialy olana ara-piariana no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany potika amin'ny fanabeazana eto Madagasikara voaingana nisy mpampianatra sy mpanabe ary izy tsy hoe fampianarana fotsiny fa hoe fanabeazana zay ny tena teny ngezabe zay fa potika ny fanabeazana eto Madagasikara azagaga sika raha tsy araky ny tokony izy ny zavatra ataony ny tanora satria any amin'ny fanabeazana tsy mandeha araky ny tokony izy reny mpampianatra any amin'ny primaire reny eny tena mikolokolo tena mamolavola ny olombelona any amin'ny mbola fahazazany any raha mbola zaza fa izy dia efa miteny ratsy variraraka no ataony dia inona no atenena amin'izany nefa manana andraikitra amin'izany ny eo anivon'ny fanabeazana raha tsy beazanao le olona tsy araky ny aza manantenany hoe azo vokatra tsara fa ny antsika zany zao dia potika ny fanabeazana jare zany tony ny BPC ve mbola misy tsy voaray ny vacation an'le mpitsara fanadinana roa taona be zao tsy voaray ny vacation dia ozy ny mpitazana hoe fa ahoana ary zany dia io zao dia hitan'ny sehatra raisam-pirenena indray io iny fantatry ny anyvelany vao mandeha ny vaovao dia efa fantatra lao inona indray dia zao nataony anyvelany eny zay indray le Madagasikara zay indray nefa ianao zany rehefa any amin'ny sehatra raisam-pirenena rehefa mikabary any an-dafy any ohatran'ireny paradisy reny aty Madagasikara ny hoe mpampiasa vola tongavany Madagasikara vacation mpitsara be mpitsara tsy voalohanao iza ny olona mpiasa vola aty vola ampiasaina tao inona nefa vacation mpitsara be mpitsara tsy voaloha volan'ny interna mpianatra mpitsambo tsy voaloha volan'ny any amin'ny CSS tsy voaloha volan'ny mpandanjaka camion tsy voaloha inona koa volan'ny bourse
ny mpianatra ohatra hoe resaka ENS efa oaoaoa be tsy voaloha daholy mpanao lalana tsy voaloha fa inona ihany raha mba voaloha inona ihany mba voaloha zany satria resabola le izy ko ka le vahoaka etsy mitazana izy a ohatra milamina be ny sasany atsy-ambadikatsy mandeha tsara ary misy sehatra izay hoe tena tsy mba hainona zany hoe tsy voaloha zany ny volany na ny zoany na ninona ohatra hoe ny onivon'ny mpitandro filaminana zao tsy de mahainona zany satria inona ny anton'izay fa ny any dia mandeha aloha tsy andreresana hoe zao fa raha vao atao amin'ny resaka aim-bahoaka ato amin'ny resaka fitsaboana aty amin'ny resaka fampianarana dia miverimberina foana ary le izy film efa nandeha ozy ny fomba fiteny efa film efa nandeha zany tao anatin'ny raha resika hoe tao anatin'ny telotona de nandeha le hoe anaovana tombana ny eo anivon'ny gouvernemanta sy ny sisa de hoe ny tany voalohany tany aloha tany de hoe 100 andro ny jerena azy aloha de zao zao aloha ny zavatra misy aloha dia be de be no mitaky vola zany zao ny zoany tsy hoe mila vanina fa hoe ny zoany takiny le izy hoe loavy aloha le izy fa tena tsy mety zango nareo mahita vola naovana fety etsy fety ery sy ny sisa ahoana ny vola no tsy voaloha ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia zany no fitrangan-javatra eto Madagasikara ka azagagy sika raha toka tena miakatra ny maripana amin'izao fotoana zao amin'ny tsikera le izy tsy hoe mpanohatra reherytsony zao no mitsikera zay zavatra hitanay mpanao gazety zay zao daonina ataotsika hoe tao anatin'ny herinandro teo rehefa nijerenana izy hoe raha mandeha zany nitsikera de hoe mpanohatra ny eo an-tsaina fa zay mpanao gazety mandendeha eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny fa na tsy mpanohatra hatramin'izay azy amin'izao fotoana zao defa mitabataba olona tsy mbola mpitabataba olona tsy mbola nitsikera fa olona mpanohana ny fitondrana hatramin'izay raha zay tsy hanonona anarany eto fa olona mpanohana ny fitondrana nandritra ny fotoana maro aza efa mitsikera amin'izao fotoana zao efa miova langazy tena tsy mety kosa ty tsy zao kosa no mifanarahany zany no eninao zany any ananinany amin'izao fotoana izao ary ny sehatra raisam-pirenena de manara-maso akaiky ny raharam-pirenena eto Madagasikara indrindra ny fitadiavana vahaolana io resaka fionam-be-pirenena io fa mandeha ny resaka io tsy eto Madagasikara ihany nefa miresaka an'io fa misehatra raisam-pirenena zay tsy teny amin'ny Tsipriany fa eny efa nisy any moa ren'ilay fionan'ny diaspora zany tera-tany malagasy any an-dafy reny tany amin'ny Union Européenne tany Bruxelles tany tsy nitenendrareo hoe iza ny olona ny resaka taminy tao fa olona manana ny lanjany zany olona manana ny maizy azy eo anivon'ny vondrona Europeana fa nga ianao raha iresaka amin'ny vondrona Europeana de hoe andehandeha fotsiny amin'izao de antontona de hoe tonga de voara eo mbola misy pitsopitsony be de be fa matony raisiny tao Bruxelles ireo teratany malagasy ireo dia misy lanjany zay mitodika ty Madagasikara zao tontolo zao ary ny zavadrehetra tompoko amin'ny fiainany eto ambonin'ny tany dia rehefa misy ny fanombohany de tsy maintsy misy ny farany zao mantsy nataon'ny olona roviana vao mba hifarany ty fahorian'ny gasy ty roviana vao mba hifarany zao zany zao ny viditsolika mbola samenoeno aloha zany zao zay maheno fa mandeha ny resaka fandresen-dahatra mambadibady eo ny resaka compagnie pétrolier sy ny sisa fa amin'izao fotoana zao de tena miditra mihitsy amin'ny fanjakana amin'le izy satria ato amin'le hovokany io mantsy ny tena ho hita eo tsika moa tsy hoe mpaminany fa ny zavatra misy no hitondrantsika ny resaka farany hoe viditsolika indray raha ndray ny resahantsika amin'izao fotoana zao zay resahana foana dia ny vidiny amin'izao rehefa tena sahirana ny olona ao anatin'le izy vao mainka moa zany fa hoe hiakatra io sy ny sisa de raha hiakatra io de alao ara ho hita eo fa dia ny fiainan'ny malagasy aloha zany zao de fa tena sahirana miaraba namana fanirina zafy manatany
somary nazovahana ny resaka sosialy satria fitankimboly tsy fitankimboly roa marary le vahoaka ny zoany tsy azony dia tsy maintsy any amin'ny resaka sosialy no atao hoe mahazovahana amin'izao fotoana zao a efa eto ary namana famille mirabanao a ndao ary zatsisy ny ary mirabanao rina de misaotra tamin'ny fitantanana ny fandarina anomboka tamin'ny sivora sy sasany miraba ny namana teknisiana ikio izay miara-dalàna amintsika amin'izao maraina izao an'ny MBS sy ny radio Mada ho antsika mpanaraka isa tokantrano rehetrarehetra any amin'izao maraina ny alarobia fahen'ny volana jolay 2020 sy 2020 izao. Olana ara-tsosialy tokoa no misy eto Madagasikara ary mafy de mafy izany satria any amin'izay rehetra alesy zay rehetra ahafahana manao fifaneraserana amin'ireo mpiray tandrazana amin'ny tena amintsika dia tsy maintsy ahenona fimenomenonana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy avokoa. Reny fimenomenonana ireny moa zany de mitoetra ho fimenomenonana fotsiny ihany fa mifandraisana andraikitra ny tena zava-dehibe. Fa eo koa no ametra-panontaniana ho amin'ny malagasy rehetra hoe de hipetraka himenomenona ve ny malagasy sa mba hijoro handray andraikitra zany manoloana ny zava-misy iaina ny firenena zany amin'izao fotoana izao zay tsy niainana ary tsy nahitana an'izao hoe olana goavambe zao nandritry ny fotoana ny fandimby niaina ny repoblika zay efa nisy fotoana ny tany saitsika ny amin'ny hoe ho an'ireo repoblika ny fandimby teto Madagasikara dia samy nanao ho vaindohan-draharaha avokoa ny resaka sosialim-bahoaka ary niasa ho amin'izany. Ary matoa tafapetraka araka ny tokony izy ny hoe fitsinjovana n'izany sosialim-bahoaka zany dia nametraka ho zava-dehibe tamin'ireny ny fitondrana rehetra ny fandimby. Ny mety hoe tsy fahalavy mpitantanana misy foana zany fa tsy ny vandravandra be tahaka n'izao hitantsika sy iainana amin'izao fotoana izao. Ka raha miresaka zany tsika ny amin'ny hoe anton-javatra inona no tena mibany eto dia aloha trodrotsika rina ny amin'ny hoe saika amin'ny akabeany dia ireo mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena rehetra dia misy olana eto Madagasikara. Tsy hitentsika ny amin'ny hoe vidim-piainana fa fotsiny ihany ny olana fa amin'ny akabeany dia na herinaratra io na tontolon'ny fanabeazana io vao teo ianao nandefa n'ilay zava-misy terian'ny alema mbola ao anatin'ny fiatrehana fanadinana no manao fitakina ny mpampianatra mpitsara ireo sujet zany na ireo lazaady ny ankizy mpanala fanadinana zay fantatsika moa zany fa hoe ny malagasy ny SVT ny matematika no nandeha tamin'ny omaly de français ny arivan'iny de mitoy izy amin'izao maraina zao de mitaka ny vacation ireo mpampianatra tsisy fanomezantsiny mihitsy zany rina satria samba manana ny tetikadiny hoe eto amin'ity fotoany ity kosa no ahafahanay mitaka ny anjarinay satria isika tamintsika resaka hatramin'izay foana zany de hoe ny endrim-pitakina any amin'ny sehatra rehetrarehetra any na misy aza tsy miteny dia betsaka ny vary mangatsika any fa amin'ny fomba hitenenan'ny hafa sy hitenenan'ny rehetra zany de ohatran'ireny no fipoakana. De zay le tikitsika tenena hoe tsisy fanomezantsiny mihitsy le izy ao anatin'le lafin-javatra maro samihafa satria ohatran'ny olona rehetra mampianatsanaka mandoa fatrano mandeha taxi be mandeha bus classe mandeha taxi moto mandeha taxi ville mandeha taxi bicyclette reny mpampianatra reny ary mety misy amin'izy ireny manana fiarakodia zay filana solika zany ohatran'ny olona rehetra zay misakafo ka mety misy tsy tafody any an-tranony dia mampiasa ny volany aposiny izy ahafahany zany vidy sakafo. Ka ity resaka vacation ity de hoe ny anjara ministera efa vita fa eo anivon'ny finance izany de mitovana zany raha eo anivon'ny finance ny adevitra titsika hitondrana an'izany satria betsaka ireo antota taratasy izay bloqué amin'ny finance amin'izao fotoana zao amin'ireo vary mangatsika. Ka zay le resahantsika ny amin'ny hoe samy manana ny tetikadiny fomba ahafahany mitaky ireo zo tokony hosotrahany rehetra amin'izao fotoana zao zay tsy fahita teto Madagasikara zany hoe misy manao fitakina mbola ao anatin'ny fanadinana reo zaza malagasy
de fanazavana nentina izy ireo ny amin'ny hoe raha tsy vaovao mandra-pahatonga amin'ny amin'ny laka misy rapito zany satria ho tapitra rapito zany ny fanadinana BEPC satria misy moa ny option A misy ny option B dia mazava ho azy tsy tsara lazadiny izy ireo de eo am'izay zany tsika ny amin'ny hoe tsapany fanjakana ve ny asaribidiny zany adevitra zany tsapany fanjakana ve zany satria ianao zany isa-taona rina rehefa miaino anatin'le fitona sujet de misy tampoka indray le hoe délestage dia rehefa mitsara fanadinana dia telefona no itsolovanyilay correcteur n'ilay fanadinana misy akoa mpianatra manala fanadinana zany any am'izay sehatra misy azy any dia tsy misy le jiro zany zavatra ny ainana teto Madagasikara de zao indray am'ty 2021-2022 ty zany mino isika fa tsy ny eo anivo ny LMA io manana problème io amina resaka vacation fa rehefa miresaka vacation manko tsika zany de Madagasikara ray manontolo zany satria ny fanadinana dia tsisy hoe ho an'Antananarivo na ho an'ny Toamasina na ho an'ny Toliary fotsiny ihany fa mpiadina manerina Madagasikara de misy mpitsara io fanadinana io de izay mpitsara fanadinana ao amin'ny LMA zany anjaranrehetra mandinika an'izay fa tena mitombona misy le fanazavana ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 80 taona ny ataon'izy ireo de io izy ake io izy hitany rehetra io satria tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 80 taona zany fa vita mpampianatra no manao an'izany am'izao fotoana zao satria marary loatra mavesatra loatra ary ianjadiny ilay problema anatina tokantrano satria ohatrany hoe olona miasa fa tsisy tambiny le mpampianatra le mpanabe mba marary amin'izy ireo anie ny zavatra mahazo an'le zaza malagasy am'izao fotoana zao fa zao tsy afa manoatra raha ohatra ka ivelan'le fanadinana ny manao an'le fitokonana de tsisy mpiaino fa mba misy mpiaino kokoa ngambany raha ao anatin'le fotoam-panadinana soana stratégie ny fahitantsika azy Rina Rabe Mananjara am'izao raha izao mba ho enony ny fitondram-panjakana le fitarainana satria tokoa moa ahoana no tsy ho gaga ny rehetra ny fitondram-panjakana manao déplacement na pose pierre ny fitondram-panjakana manao fitokanana lalana pavé 80 mètres 100 mètres 250 mètres 400 mètres ny fitondram-panjakana manao fitokanana bureau régional na direction régionale ny police ohatra na ny population na ny trano be ny kolotsaina any am'izay andehanan'izy ireo na ny BOA base opérationnelle avancée ho an'ny miaramila sy mitokana an'ireo karazana avenue de l'indépendance kely vitsivitsy na zaridaina samihafa dia mandany vola be roatra zany ka raha isitsika ny amin'ny hoe havoay ny bilan mikasika amin'ny fandaniam-bola nataon'ny fitondram-panjakana no eraoerana nandritrin'izay telotaona sy tapan'izay de veritsika fa tokony nahavita zavatra betsaka riny zany déplacement resantsika de manomboka amin'ny filohan'ny repoblika satria izy no mandeha any am'ireny toerana zay lazaina fa manao foto-dravitra sa ireny fa tsika hatram'izay de nresaka hoe asa normal na mpitondra fanjakana io fa ho an'izay mitapina amin'ny masona ho an'izay tsy mahay mamaky loi de finance na initial na rectificative de mieritreritra fa tena zava-baovao le asa entin'le fanjakana fa hatram'izay na fanjakana ny fanjakana ohatra tamin'ny andriamatody de ratsiraka rina de nisy le hoe DCPE nisy ny DSRP réduction na pauvreté document cadre ny politique économique ny DCPE tamin'ny andro président Zafy Albert zay efa taorina ny ajustement structurel tsika de nanana ny drafitra ihany koa izy zay nandrafetana an'izany tetibola mpanjakana zany de nanana ny programme anasana président Zafy moa tamin'ireny rehefa nantaneny hoe inona ny programme anasanao de mifototra tamin'ny forum misy satria tao anatin'ny forum nisy adevitra be da be nivoaka de ny capitalisena nisy nanadroadro any zay adevitra zay rina ny amin'ny ny forum national nge de nandiniana constitution zany deuxième république nakaty amin'ny troisième république de namronona constitution fa
nisy hevitra be tabe mivoaka tao anatin'izay. Teo le adevitra n'le hoe ok zay ty resaka fivangongom-pahefana ety amin'ny fanjakana foibe ty fa ndahotsika tena anao décentralisation effective de tao no ny resahana amin'ny endriky ny fanabeazana ho entina sy anatsaraina ny eto Madagasikara. De tao no resahana ny amin'ny hoe retombe économique, zany hoe ahoana no amadiana andreo vokatra isa-paritra ka ny faritra ny higokan'izany. De tsy le adevitra décentralisation amin'ny resaka transfert de compétence fotsiny zany fa misy zavatra marobe ny resahana tao anatin'izay amin'ny resaka vokatra zany. De ilay ny tenen'ny président Zafy ny forum national no izy satria nisy hevitra be tabe tao de reny hevitra reny nangonina de tonga résolution ngezabe anankiray de nentina tao anivon'ny présidence teny Ambotsoroatra miaraka tamin'ny président Zafy Albert tao de navangongo ho programme nampidirina tany anatin'ilay karazana loi de finance zany. Tifizana no madaredy am'izay. De ino madaredy iny rehefa nitety fokotany président Zafy Albert satria tamin'izany fotoana zany de ataontsika hoe tanoany amin'ny 15 000 16 000 fokotany. Zao izy manko efa mahatratra 20 000 fokotany. Fa tamin'izany izy zany nanodidididina amin'izany. Ny commune 1600 et quelque. Ny district 119 ho an'ny eto Madagasikara. Faritra 12 lasa 13 izy zao. Fa nataon'Andriamatoa Zafy Albert de hoe ndao anantona ny any ambanivohitra ka na mandeha lakanara na mandeha baka aza na mandeha botry aza na mandeha tongotra ary nisy teny nandehanana tongotra dia nahafantarina hoe inona zavatra marary ny vahoaka de reny ny mpanao gazety aingina be tsaroko tsara. Ny namako Marcelin Rasolofonirina nanaraka amin'ny président Zafy Albert tamin'izany sy ny mpanao gazety mpianara Zafy dia nanangona ny reny hevitra rehetrarehetra avy any ambanivohitra de reny natao niaraka tamin'ilay programme anasa-panjakana tamin'iny République fahatelo tapany voalohany iny. Rehefa nitombo président Didier Ratsiraka satria tafaverina 96 MPC président Zafy tafaverina izy de niova le fomba fijery vaovao ao anatin'le autonomie de province na province autonome. De rehefa tonga teo izy de mahafantatra ny rehetra nisy gouverneur atao de misy conseil de misy taty amin'ny conseil provincial atraty amin'ny régional de misy ny inona moa ny antsona an'izy ty riny lay ato amin'ny filakevitry ny gouverneur misy an'ilay commissaire tsaditoka verina kely ihany le izy rehefa aveo reny samy manana zany satria etra nisy gouvernement kely tany Nevofana de nandrafitra fomba fijery vaovao fa tsy mifanalavitra satria teo anelanelany le hoe hanao fédéralisme avetsika sa état unitaire de ny fifanakakezan'ny adevitra nisy sy mety de hoe ndao anao autonomie de province atsika de misy gouverneur commissaire général nangamba izay hitako aloha fa isaky ny faritra nisy an'izay daholy de reny tsy latsaky ny valo na folo isaky ny faritra nisy an'izay niaraka tamin'le gouverneur de misy filakevim-paritra de misy zany organe délibérant de misy ny exécutif tenenivo faritany de afaka nanao zavatra reny afaka nitondra fomba fijery reny fa tsy hoe nijanona fotsiny tamin'le hevitra le fanjakana foibe de niaino le etaetam-bahoaka reny de voasoroka tamin'izay rina lay crise misy teto satria ny crise mafy be teto Madagasikara ny crise ny tamin'ny 80 tamin'ny vary tsarotsika tsara ny lahatra isam-pokotany indrindra taty amin'ny 82 85 taty lay volana izy tany amin'ny kesin'ilay vahoaka malagasy tany anatin'ny posin'ilay vahoaka malagasy tany amin'ny compten'ilay vahoaka malagasy fa le sakafo vidiana tsy nisy de ny folo tamin'ny telo sy tamin'ny 4 maraina ny ray aman-drenitsika nandahatra carnet de nandahatra tante bazary nandahatra brique zay tratran'izany ahafahana mahazo lay vary zany fa vola misy fa lay entana vidiana tsy misy ary tsy mitobaka de iny zany samy nakalesona ny rehetra nandalo ny flottement ihany
no azo lazaina hoe problema na socio-économika teto tamin'ny andro ny président Zafialibera fa tsy nanana problema jirama, tsy nanana problema solika, tsy nanana problema fanabiazana sinsisa fanjakana fandimy ohatran'izany taty amin'ny andro ny président Deratsiraka. Na voatery tsy maintsy nanao an'le ajustement structurel araky ny tena ka tsy maintsy nidina tao anatin'le privatisation raha mifanjakana tamin'izany fotoana andrany nisy mipazerpa dia tsy nandrava ny hoe nisy crise économique goavambe teto Madagasikara fa afaka mbola ny faninana tamin'ireo multinational reo orinasa privé satria nisy an'le microfinance nanomboka niditra teto Madagasikara ary no amafisy ny programme zay nety ny président Marc Ravalomanana rety sy nitosika rehetrarehetra tany amin'ny tatsa ny PSDR mbola tadidin'ny olona ny CCPREAS sy ny sisa programme daholo zany resako atsika zany de voafehy zany le olana ara-tsosialy satria miasa isan'ambaratonga ny rafitra ary misy continuité de l'État ny respecté ny mpitondra ny fandimy teo fa tsy hoe satria voaongana Andriamatoa Deratsiraka tonga tao ny Hervelona ny UNDT indrindrandrindra de ny ravana daholo zay vitan'ny Arema fa nisy principe atao amina républicaine de hoe misy continuité de l'État teo de natao zay ka raha ampiasay président Zafy niverina nanao retour en force président Ratsiraka de nisy continuité de l'État nandeha tao grand dossier né no nanahidina président Zafy tamin'ny affaire Flamco sy ny resaka conseil des ministres fa raha hoe resaka socio-économique akoatrin'le flottement dia niaina le olona nto taty amin'ny président Marc Ravalomanana izy na afahan'ny président Marc Ravalomanana nametaka an'le Madagascar action plan na MAP Madagascar ampirinasa de nanana programme mazava no eken'ny bailleur de fonds satria nisy principe na continuité de l'État na de mafy ara ny affaire 2002 de misy principe na continuité de l'État respecté tao anatin'izay de nyraisin'le fanjakana nentin'ny président Marc Ravalomanana de nanana an'le programme izy hoe ty mapy ty de mifampiresahana tamin'ny bailleur de nijerevana daholo ny zavatra nataony teo aloha de hoe inona ary ny anatsaraanareo am'ty amin'ny endriny vaovao am'izao ianareo mitondra zao de no atsaraina l'izy hoe ohatran'izao tsy mampanofinofo vahoaka tsy mampaniditsidin-javatra zany fa misy anton-javatra mitoetra tsara voarakitra ao anaty boky de nitoizana le mapy satria nahazona croissance économique tsara l'izy raha fitidina le adevitra hoe nahazona décollage économique tsara tarehibe le izy fa rehefa mipoka ny affaire 2009 rava nanomboko teo ny resaka continuité de l'État de eritry ny tsisy daholo ny nataony teo aloha fa hanangana sy hanorina vaovao le transition le équivalent na mandaray amin'ny filoha am'izao fotoana zao de tonga saina tamin'iny ny bailleur de fonds rehefa tonga teo Andriamatoa Rajaonary Mampianina nandinika zavadalina mpamatsy vola Madagasikara sy ireo mpiara-mionantoka Madagasikara de rupture amin'ny teo aloha zany hoe amin'ilay fomba fitantanana tsy naomboka biraraka tamin'ny transition zay namotika amin'ny firenena de niverina nakabahana vaovao ndray le fanjakana teo amin'Andriamatoa Rajaonary Mampianina de mba nahazo an'ilay taux de croissance 5%, mba nahazo am'ireo statistika samy hafa ahafahana nandrefy ny tontolo ara-toekarena teto Madagasikara nisy ny zavatra nitranga tsy afenina ny ainany rehetra ny problema na nididina ny mpiara-miasa n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina ka tsy ahafahana nandeha tsara tao anatin'ilay fampandehanana ny raharaha ary fantatry ny rehetra zany fa azerena ihany les situations ara-tsosialy le vaoka fa teto am'izay nanomboka 2019 hitatsika généraliser io les problèmes socio-économiques saika ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara am'izao fotoana zao de potika tanteraka na ny resaka microfinance ny resaka PMI PME satria misy
ady hevitra ny natonga an'izany rehefa tonga teo amin'ny tolotra sy ny tinady rehefa naporisika ny malagasy amokatra de hoe ndao ho am'raina ny fomba hahafahana manangana orinasa ho am'raina ny fomba hahafahana malagasy mahazo famindramam-bola ka tsy hoe any amin'ny banky rery any satria sarotra ny azo malagasy matetika findramam-bola any amin'ny banky de nisy iny ireo microfinance rehetrarehetra iny ezaka daholo nataon'ny fanjakana ny fandimo zany rehetrarehetra zany zany resahantsika zany de nandeha le adevitra de tsatra le izy ho an'ny fanjakana teo alohany 2019 la limite teo anelanyelany mbola nanao kely ihany fa tsy azo akana référence betsaka le izy fa taty am 2008 ny référence am mandeha amin'ny vahaolana sy ny zavatra ny aina n'ilay fanjakana sy le vahoaka malagasy fa am'izao fotoan'izao zany tsika de zay sehatra rehetrarehetra resahatsika tompoko lasy tompoko vavy de menjera daholo potika daholo tsisy tafavoaka na inona resahanao de potika daholo satria raha ohatra ka nazava ny teo aloha na nazava zany hoe nanimoka taty amin'ny repoblika voaloha faharoa fahatelo faefatra mba hafahafa le endrikilay a krizy ary tsy mitambesatra fa ity fanambarako atsika foana vo matoritsika ka mifomy maraina de tsy maintsy aina krizy vaovao ilay mandray omaly asandray izany androany de tsy maintsy maheno skandale asandray inona nitranga am'ty herinandro ty de otriny hoe lasa fiainan'ny malagasy mandeha routine le izy nefa tsy zany ny zava-misy de zao zany mitobaka le sakafo fa le vola ividana le vahoaka malagasy azy tsy misy mahita vary be tabe anao fa tsy mahavity vary le akamaroany le vahoaka mahita menaka ianao karaza maro anatin'le libéralisme daholo zany na libéralisation fa tsy mahita mihitsy ny anao olona mahazaka mividy menaka kasite nefa raha ra-pahasalamana ny resahana tsy menaka amin'ny vrako ny tokony ho izy fa na io kasite io ara mbola betsaka ny adevitra amin'io ny amin'ny fitiliana tokony atao amin'io satria fatatsika tsara resaka cholestérol fatatsika ihany ko ny am'ireo a produit nanamboarana an'izany menaka zany dia ahoana nao ahafahanao zany mametraka antoka ny vahoaka indrindraindrindra ho an'ny contrôleur ny tsena satria misy karazana menaka eto elvia spécial ina huile peta be karaza menaka eto fa le vola ividana le vahoaka malagasy am'le menaka tsy manana izy ahoana ny eritreretanao 2022 roa ambinipolo taona nahazona fahaleovatena menaka efa avy nany endasana no laharany vahoaka no mividy azy amina gargoty kely hita masoko zany isanandro misy an'izany de betsaka kokoa le menaka 300 ary le izy tsy betsaka mividin'le olona fa na 200 na 300 na 500 de mitondra bokal de mba betsaka kokoa ohatrany hoe mividy menaka tsasaky ny fefany raha mividy 300 efa avy nandrahoana de na ny condition an'iny ary ara-pahasalamana efa tsy mitovintsony am'le menaka le izy vaovao zay nampiasaina mba fantatry ny mpitondra fanjakana ve zany am'izao fotoan'izao ho an'ny fitsitsina ihany mitobaka ny savony ary misy karazan'olona manangana orinasa de manamboatra savony fa lafo mividy savony ary vitsy ny mahavidy savony de misy manao système D rapena le savony ohatra mire miraby karoty reny dia alona anaty rano atao anaty tavoangy de rehefa manasa lamba manasa vilia
de ohatrany iny lasa likida le izy de tsitsina le savony iny amin'ny fanasan-damba satria ny savony de manodidina ny 1000 sy 1200 ariary 1500 ariary zany vidy savony am'izao fotoana zao mitobaka fa tsisy mahavidy mitobaka le vovo-tsavony fa tsisy mahavidy legioma isaky ny 2 metatra sy ny 2 metatra eto Madagasikara feny legioma ary gaga ianao mahita mpivarotra mivarotra sany alina mbola miaritra mivarotra legioma anana kely sy korzety kely sy angivy mbola mivivian'ny antsika ka rehefa manontany ianao fa ahoana tsy efa tokony ody ve de hoe miaritra kely sitriny ay aloha mba mahita 200 mbola mahita 100 na hita 1000 ariary tombony ao anatiny ty nefa andeha amin'ny romaraina hanenjika tsena indray hividy legioma ho varotana any ampitsonina zany zava-misy eto Madagasikara de tsy gagitsika raha ohatra ka hoe tsy tafahetsika le vahoaka satria reraka am'le rythme ny any an-dafy misy an'le métro boulot dodo manenjika métro izy nde hiasa izy anenjika boulot avy any izy matory fa zao ny charge fixe rehetrarehetra assuré manana ambombavy izy mbola hiatrehany amin'ny fiainany isan'andro san'andro ary mbola afaka manampy ny havany hatia Madagasikara reny vahiny sy namana ny ivelany reny fa eto aminao eto moa tsisy métro fa raha iteny ianao taxi be de miasa de matory fa mifamadika mihitsy le izy raha misy fotoana mba azonaina kely na taxi be aloha de matory na taxi brosy de rotoroto le fiainana mandeha am'roa amy telo maraina na sécurité raha tsy milamy matsony am'zany vola 25 000 ny amin'olona eto Madagasikara 5 000 ariary na telefôny na foza mialatsiny fa zay moa fomba fitentsika azy le telefôny le miparitaka marobe eny aty Madagasikara ihany mbola misy mampiasa an'ireny fa nivelany ihany tsy de ohatran'ireny intsony ny telefôny nampiasainy fa mandeha be reny ety amintsika satria reny ny zakan'ny réseau an'lay orinasa tserasera satria reny no zakany volan'le malagasy na de efa any amin'ny iPhone na 4 arany de ny crise ny tsisa am'izao fotoana zao ny antsika mbola reny no mandeha be eto amintsika eto zany de manam-porofo ny olana ara-toekarena sy ara-tsosialy Madagasikara miresaka herinaratra am'izay tsika tsy nitrango zao zavatra zao eo manko ny titsika resahana hoy le mpiaran'le fitondram-panjakana sy le ministera hoe nisy trosa be ny avosa tao amin'io jirama io vokatry lay fournisseur sy lay safidy napiditra an'ireo karazana orinasa zay sehatra tao anatiny zany jirama zany de lasa bokatrosa hono le orinasa jirama de nametsina ny lavaka be le mpitondra am'izao fotoa zao fa nanana excédent na nambombava le jirama 2008 ary raha tsy nanana vola nanana problème arabola fitondram-panjakana azo atao zany ny mindrana anaty am'ireo na mpandraraha lehibe na orinasa lehibe zay araka ny filana arabola fitondram-panjakana tsy réquisition tiako tenenina am'zany samy hafa zany adevitra zany fa rehefa tonga le fanonganam-panjakana nanomboka 2009 nitranga daholo reto karazana fournisseur rehetrarehetrareto ny hoe za nankikisana tsikelikely le jirama ka raha fiarakodia izy de nanomboka tany amin'ny resaka captonage ny esorina tety amin'ny levé de vitesse ny esorina tany amin'ny commodo ny esorina tany amin'ny Newman ny esorina tany amin'ny carburateur ny esorina taty amin'ny radiateur tonga trany amin'ny filtre sy ny sisa ny pneu mandeha eo pneu efa vaky efa tapaka ny toalany efa mivilana ary ny parallélisme tsy normal atsony le fiara ohatry zany misy an'le jirama am'izao fotoana zao
de zara fa miaina sisa de tsy gaga ianao raha ohatra ka mahita fanambarany jira mahantalahy hoe tsy mbola lavoraro ny famatsiana solika noho izany a misy mifatapahan-jiro ohatran'izany ny any mananjary ohatran'izany ny any manakara lasa miazakazaka mividy carburant eny amin'ny station d'essence inona nahatonga an'izany tsy tonga zany rehetrarehetra zany raha tsy nisy le kodeta de zay ny eny tenentsika tsy manana fahafahana is excuse misy le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hilaza hoe efa nandroso be Madagasikara raha tsy nisy ny covid-19 raha tsy nisy ny cyclone raha tsy nisy ny adiny Ukraine sy Russie tsy argument zany fa ny ajo atao hoe argument de hoe efa nandroso be Madagasikara raha tsy nisy ny coup d'état 2009 zany argument possible zany normal zany fa ny filazanao ny aminy hoe raha tsisy covid-19 raha tsisy ny cyclone raha tsisy ny adiny Ukraine sy Russie gouverner c'est prévoir tsisy anticipation mihitsy ane zany za io fandehan'le raharaha eto Madagasikara de miverenantsika le herinaratra zao no nataon'ny filoham-pirenena candidat izy tamin'ny 2018 mikasika an'io resaka jirama io rehefa nisy ny fasafasy ny fifanatrehana zany teo amin'ny candidat Marc Ravalomanana sy ny candidat Iany Renelana Rajoelina mikasika ny herinaratra angovo énergie inona ny programme anasanareo de zao ny programme anasa zao ny nambara ny laya candidat larina fahatelombefolo tamin'izany fotoanandro izany arahantsika zao mikasika ny herinaratra tsy teny hoe kapokaky fotsiny zany fa ny olona mila zavatra refisiny mila zavatra précis nilazaiko mivoaka malagasy de tsotra 400 mégawatt ny famokarana herinaratra napetraky ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara velo rano nataoko mivoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona ny zavatra vita atao anatin'izay 20 taona zay de ho ataoko ao anatin'ny 5 taona ka apiko 400 mégawatt ny famokarana herinaratra manerana amin'ny Madagasikara zany tompoko natao hoe velo rano fa ok zay le hoe minofo fotsiny ihany fa nena de velo rano nataoko mivoaka malagasy ny famokarana herinaratra amin'ny angovo azo avozina dia apieny ny vidin'ny herinaratra farafakeliny 200 zany ny velo rano ataoko aminao voaka malagasy mikasika ny herinaratra indrindra ahoana ny afahana amin'ireo olona rehetra zay tsy manana herinaratra mba anana herinaratra zany ny ataoko de ametraka usine industrie eto Madagasikara manokatra ny panneau solaire ary ovatsiny panneau solaire misy jiro lampe LED ny tokatrano zay manana fahefamividy mba afaka mandotsy kelikely de ovatsina panneau solaire ny tokatrano mba hiakatra ny tahan'ny olona mba manana herinaratra manerana ny Madagasikara montsy aloatra ny foko ary anampy anao rivoaka malagasy otsa loatra ho ny fono ary anampy anao ary voaka malagasy velo rano natao de zay tsy nataon'ny olona atao anatin'ny 5 taona 10 taona ho ataony anatin'ny 5 taona anao usine panneau solaire aiza daholo zany andre matofoloa ho tapitra ihany le 5 taona anao afaka efa 100 andro eo ho tapitra le 5 taona anao tapitra ane ty embolana farany ty de miditra 2023 tsika rina de fa préparation na élection ao andoha zao moara zareo efa mangalatra départ de iny le zavatra nambara velo rano sermon zany tsy engagement tsotra te hiteny zavatra zay arina fa aloha teneniko misy ohabolana zay velo rano mbazimba tsy teny tsony
aza tenenina tsy teneniko ny toyany ka aza tenenina zay malagasy ny anatra mahiany zany velo rano bazimba aloha ohatra eo ihany de ianao no miteny io micro io sacré le vahoaka malagasy sady resenao na de azo lazaina hoe samy manana ny niveau de vueny scolaireny mba olona misaina ihany mba saripady ihany indrindra ty tany masina Madagasikara ty ho an'ny tena malagasy tia Madagasikara de tsy mieritreritra tanyrazana faharoa akoatra ny Madagasikara tompoko ary tsy hitsôky eto fa matoa tonga eto Madagasikara de tsy par accident na tonga avy amin'ny Madagasikara eto fa zay le tendrin'Andriamanitra zay le fandara Zanahary ka eretanay revinay tianay ty Madagasikara ty tianay mipirainy tandrazana aminay donc tsy mbola mieritreritra zay hoe hamorona tandrazana faharoa hafa ivelany Madagasikara na aka nationalité hafa nandeha hanompa ny Madagasikara satria zao ny favoazany Madagasikara fa ho an'izay tsy mieritreritra amin'ilay Madagasikara de mahazo miteniteny foana izy de miteny velorano fa mamatotro zany zao ny zava-misy zany am'izao tsika miteny zao potika tanteraka ny tontolo ny angovy eto Madagasikara tsy mahazo herinaratra ara-dalàna ny vahoaka malagasy teo aloha ny problema de zao ahoana ny azona rano fisotro madio eau potable accès amina eau potable zay eny programme ny Bayor tamin'ny Madagasikara zay no nietsiketsehany ireo mpitondra rehetrarehetra amin'ny fandimby mba azona n'izany rano fisotro madio zany de ny JIRAMA ao anatin'izany hoe mamokatra rano fisotro madio ho an'ny vahoaka malagasy de be da be ny politika na forage natao be da be ny fitarihan-drano fantsondrano natao de be da be ny fananganana baolina fontaine teny amin'ny sehatra rehetra nisy azy na fokotany io na commune zany ny problème teo aloha fa ity tsy rantsony ny problème fa zao ny fahazony ny malagasy isa-tokantrano herinaratra tsika mbola tsy miteny hoe amin'ny vidiny ara-dalàna zay niteneny le filoha teo hoe lafo be le koa an'le herinaratra am'izao fa mba mieritreritsika hoe mba ara-dalàna mba ho zaka amin'ny malagasy rehetra le izy kinanjo inona zavatra mitranga vao maika potika le tontolo ny angovy eto Madagasikara le malagasy nahazo herinaratra tsara teo aloha le malagasy mba afaka nanefa n'le vidin-jiro sy rano tany amin'ny toerana misy azy tsy afaka manefa ntsony amin'izao fotoan'izao le malagasy mba nahavidy fitaovana nanefa tamin'ny herinaratra potika amin'izao fotoan'izao fa iza moa no mivelona amin'ny resaka électroménager iza no mivelona sy miaina amina resaka appareil électronique sisisy io zay orinasa zay lapitika afaka mivarotra an'izany mivelona satria raha maty ny tele anao tsy maintsy hividy pièce LED na zavatra hafa any amin'ireny magasin reny no mivelona satria tsy mahazaka le tension de mamotika fitaovana vao tamin'ny fakomaly agaga nareo orinasa mpanao lavazo le motera kely fitrohana rano vokatry le hoe miaka-midina le tension ny JIRAMA potika le izy fa nga zany fantatry ny mpitatana ny JIRAMA sy ny fitondram-panjakana hoe namotika fitaovan'olo nareo de bloqué le asa de lasa mikatotro mitady vola le olona hoe mbola azo amboarina ve ty raha tsy azo amboarina ty hividy motera vaovao de le magasin andriketriketrika vola no mandeha be am'izao fotoana zao sy betsaka ny fitaovana simba ka ianao rehefa mba te hanatsara ny tokantranonao na te hanatsara ny orinasanao de mividy ianao zany nefa efa anisan'ny vola mivoaka anatina tokantrano rina efa anisan'ny vola mivoaka zany ary imprévu zany
tsy napoziny zany fa vokatry ny etraketraky ny fitantanana ny angovo sy ny herinaratra eto Madagasikara. De rehefa mipoka andekaleka de vao mainka nanampitrotraka ndraiky o le izy. De tamin'ny volana janoary sady alefaso le sary fa le filoham-pirenena hoe mangataka ny vahoaka malagasy Tananarivo mba hanana faharetana fa any amin'ny enina ka hatramin'ny 9 volana any hoany de fotapitra ny délestage. Fin de délestage aux izy dans 6 à 8 mois. Anne Rajoel demande aux Tananariviens de faire preuve de patience. Io nakatsika an'lay sary ty. Izy feone zany mbola tonga antsika rehefa tonga fotoana. Efa embola zao rina. Entamé c'était moi. Fa mbola io le délestage fa mafy be. De ndao hoe notsika nge inona ny nambara n'le tale kabinetra ny ministéran'ny angovo mikasika ny teresaka délestage ty. Satria moa zareo tsy maintsy manadio tena mafy be ny délestage tamin'ny faran'ny herinaratra teo ary efa zay foana nge isanandro e. Opatsiopa amin'ny mandeha kasika an'le fitantanana le herinaratra any amin'ny tambajotran sosialy any tsika tsy miditra am'izany satria tsy mitaiza olona am'izany. De io vokatry ny tsy fifankazahoan-kevitra teo amin'ilay pétrolier sy ny douane. Indray aloha ny fialana bala va teo indray ny rivotra. Akoatry ny tsy fahampiany rano, akoatry ny tsy fahampiany solika, akoatry ny hoe tapaka indray ny andrin-jiro tarihananina tary sy ny sisa. De notsika kely nge mipikena tao anatin'ilay interview na fahitalavitra rahavavy zany ity faneho-kevitry ny dirikabony ny angovo ty mikasika ny resaka délestage. Enotsika tsara le izy teo ny fanazavany filohan'ny repoblika hoe eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 volana eo de mangataka faharetana izy ho amponina Tananarivo. Patience. Misy resahantsika amin'ny rehefa enotsika tsara le tenin'ilay dirikabony angovo. Ankoatra ny lafiny tsy fandriam-pahalemana sy ny fisontotry ny vidim-piainana, ny fahatapahan-jiro sy rano no tena mampikaikaika ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra sy any amin'ny faritany amin'izao fotoana izao. Fitaovana maro ihany koa no simba vokatra izany, fa eo ihany koa ny fahatapahan'ny fitadiavam-bola izay miankina amin'ny herinaratra. Ny faran'ny herinandro teo nahitana fahatapatapahana ny jiro teto Antananarivo renivohitra. Ny tsy fahatongavan'ny solika izay fampiasan'ny orinasa Jirama tavela teo anivony seran'antsambo ny Toamasina no nahatonga izany raha ny fanazavany ny talen'ny kabinetra ny ministerin'ny angovo sy ny akoranafo androany. Sona délestage tokoa tsika zay délestage lava reo tamin'ny sabotsy zay ao amin'ny ministera na ny amin'ny Jirama tsy hoe miala bala zay sanatry izany fa ny vokatry ny vokatra ny fampiresana teo amin'ny zareo pétrolier sy ny douane nahatonga ny délestage iny zany hoe tsy sidiran'ny Jirama na ny ministera koa nisy fifanarahana tsy mirindra teo amin'ny Aerotonto izay niteraka délestage. Raha natsikaritra atsika nanomboka omaly dia niamaivana zany délestage zany, niamaivana mihitsy satria efa tonga ny solika zay voatazona tao amporo ny Toamasina ireo fioloro moa zany ireo menaka mavesatra zay mamatsy mily ny Jirama. Raha ny vinavinan'ny ministera tompona andraikitra any amin'ny faramparan'ny taona ity isika vao tsy hisy intsony ny fahatapahan-jiro izay. Efa mirosy ihany koa amin'izao fotoana izao ny tetikasa entina hampiasana ireo angovo azo avoazana. Raha natsikaritra atsika tao amin'ny CCIVAT ny mpampandraisam-pitenenan'ny Andriamatoa Minisa tamin'ny fasafasa tamin'ireo solombavamboaka efa misy tetikasa maromaro mandrapatonga ty taona ty ihany zany miditra amin'ireny angovo azo avoazana reny tsika BDB no ijoro atoato itsangana atoato. Misy ihany koa ny fifanaraha-piaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola zay amatsy amin'ity resaka famahana olana ny délestage ty.
donc raha fiteny dia tsy ho ela intsony vova ity resaka délestage ty araka nyteny teo hoe farantaona any angamba atsika efa miaina tanteraka am'izany hoe tsisy ny délestage ho tantara nofo ratsy amintsika zany ny délestage teotra araka ny fantatra azany ny fahatarany ny famatsiana solika entina hampiodonana ireo milina eo anivony orinasa jirama manerana nosy no antony mahatonga ny ankabeaza ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany fa eo ihany koa ny fahanterany fotodrafitrasam-pamokarana iny izy iny a tena fiara-miasa tamina fahitalavitra amin'ny rahavavy hitantsika l izy de isorana zany a ny fahitalavitra amin'ny rahavavy nakana niny interview iny zany teneniza zany marina zay indrindra ma ny le filoam-pirenena amin'ny teny hoe mila faharetana eo amin'ny eny nakatramy valo volana eo a de ho tapitra ny délestage sany n'le hoe dirikabiny ny angovo ty hoe ano any amin'ny farany taona any raha zay manko ny ray sy narina de nampijabahana le filoam-pirenena zany hiteny an'le hoe sisa 8 mois fa techniquement le izy tsy possible karaha hatrany farantona zany mbola misy embolana be zao satria deuxième semestre zao de tapitra ty de hiditra ny 2023 de hoe ho lasa nofo sisa maza mba mampiresake zay nge le problema le mpitondra fanjakany zay le problema anareo zay io le situation amin'ny jirama efa tena vo bloqué kely fotsiny problema kely ny doana sy ny pétrole de efa délestage tsy tanono akoatrany hoe peo ny facture an'ireo a fournisseur de misy adevitra tsy zay tonga ambonina tabatra akory ny pehena akoatrany hoe tsika mbola mangataka filolo sy ny sisa zany ane problème eto daholo zany ay zany ty sisa 8 mois ty any amin'ny farany taona fois 2 le izy any amin'ny farany taona kay zany le izy de ampijabahana le filoam-pirenena amin'ny teniteny fotsiny hoe homaivany io a tapitra ny délestage inge mazava be ngy ny sarina alefantsika iny efaina délestage iny tapitra ny délestage afaka sisa 8 mois mikasika le hoe angovo azavozina ny teny filohan'ny république tamin'ny 2018 de hoe hanangana usine nanao panneau solaire am'izay a maivana mba midina le prix an'ilay jirama ary mba mahazo l'emploi de satokantrano fa aiza le izy zao mbola iandrasana mpamatsy vola le izy zany zao rina hoe io nefa nahita solution ny angovo azavozana toko ty efa taloha nareo irotsaka teny amin'ny palais des sports teny amin'ny débat teny hoe ny avlo nandeha ny tety district rehetrarehetra tany hoe ametraka usine nanao panneau solaire io no solution amin'ny Madagasikara mandraky ty ny androany tsy tafapetraka le izy ary mandraky ty ny androany tsy mahita parc solaire koa tsika ny angara jonary mampianina mbola nisy de ny teria farantsana sy ny teria benjy izay raha sy diso arina projet sahofika aiza efa projet fitondrana teo aloha nge ny projet any sakoa zay misy charbon efa projet mifanjakana teo aloha ary ny teknisianina malagasy de efa nahitan'izany fa aza mampime ny enina ka hatramin'ny 20 volana nanomboka tamin'ny volana janoary tompoko dia volana o zany farafatarany no lany tapitra tsika izao fa 7 volana amin'ny volana o zany ny tapitra ny tadiavin'ny olona volana o tsy isy délestage zay no arsiva fa tsy hoe atsamin'ny farany taona de tonga indray ny farany taona de inona kely mangataka patience kely indray de atao propagande 2023 ny jirama alors que nareo mamotika an'le jirama aza mba mieritreritra ny voaka hosanany ary aza mampime fa tsy ohatry ny zany natao hoe homme d'état ny homme d'état de mitazona teny fa tsy olona mpavandy mpandainga sady ko ianareo misy olona miteny hoe rainlainga panelitsao satria le zavatra ohatran'izao mihitsiny le tsy mitazona ny teny manahira no anatin'le fitantanana raha-raha-mpanjakana rina rabe mananjara ka zay indrindra mantsy ny namana fanirina zavy manantany le teniny mpitondra fanjakana teo hoe
manana faharetana mazadika le hoe patience tanàna rivien ozy aloha tanàna rivien zany hoe mety efa ty amin'ny vaokana Tananarivo zany le fitenena hoe manana patience hoe manana faharetana amin'ity resaka jirama moa zany le izy teo fa zao anie le izy ny tanàna rivien dia hitaritsika hoe ny vaoka malagasy efa nanana patience foana efa nanana zany le vahoaka miaritra ny dikan'izany mahareta zany hoe mpitondra zany ny teny amin'ny vahoaka moa mahareta ka mahareta hatramin'ny roviana vao hifarany ty faharetany ty io tsy resaka am'resaka herinaratra hoe délestage ihany fa ny fiainana rehetrarehetra ne le malagasy tompoka efa miaritra foana zao ny atsika de miaritra atsika fa ny tsaratsara fiainana ny ananany tonga izy dia manao mafana be de milamina izy fa le 700 ny banque mondiale dia efa niaritra foana no amafisiny Ramatoa solotena ny banque iraisam-pirenena eto Madagasikara tamin'izy le tao amin'ny dosy de tapaka ny jiro de tsy aizy poziny tao fa azoazo an-tsaina le poziny de izy mandehandeha ary tsy izy ihany fa ireo solotena iraisam-pirenena eto Madagasikara eo ne mandehandeha reo mandeha ny ambodiny sotro reo mandeha ary reo mandeha ny amin'any sabinaminy reo mandeha any Andorany fotsy reo vahiny reo ary rehefa hoe vahiny tsy hoe vazaha ihany fa misy afrikanina misy teratany vahiny be dia be eto Madagasikara mandehandeha reo ary reo de efa mahita mihitsy hoe tena miaritra le malagasy miaritra ka raha miteny mitondra hoe mahareta efa sakafo ny gasy isan'andro zany mahareta zany efa sakafo ny isan'andro zany miaritra izy amin'ny resaka vidim-piainana miakatra miaritra izy amin'ny resaka tsy fahalavorariana ny fitsaboana rehefa marary izy miaritra izy amin'ny ty fampitehan'ny lalana saika manerana ny Madagasikara tsy hoe lalana sasasasany eto Antananarivo hoe mikidana tsara hoe tsara de hoe io fa any ambanivohitra rehetrarehetra any miaritra izy amin'ny fanafihan'ny dalo zogan'omby sisany eo fa le omby tsy hita le mpiandrombo sisany eo be dia be miendrika hoe isehony ny ilay malagasy izay miaritra ny tokony hoy izy de ny hoe teny fampanantenana mampiakatra moraly fa tsy hoe le vahoaka malagasy mbola tenenina hoe mahareta le hoe manana faharetana mantsy miendrika zany teny zany dia baiko zany manana fahareta manana patience baiko zany hoe ianao zany manatateraka an'izay hoe manana faharetana de miaritra fa le fiainan'le malagasy efa miaritra foana tena hoe miaritra asa hoe inona ny teny antikanan'izany hoe miaritra zany fa fiainan'ny raha malagasy lay 700 zay miaina any ambanin'ny fahantrana io miaritra io zay ny dikan'io tenen'ny banque mondiale io fa sao de tsy azo ny sasany zay ny dikan'io taremarika io hoe ny 700 malagasy dia miaina any ambany fetran'ny fahantrana ny dikany hoe miaina any ambany fetran'ny fahantrana de miaritra ny fahantrana miaritra satria iainana izy ohatrany hoe miaritra ny atsika inona moa ny azo atao tsy fa de miaritra eto fa mangatsika ka zany hoe miaritra zany de fa fiainan'ny malagasy zany isan'andro vao tonga ny maraina de fa miaritra indray aloha tsy hitatsinona zay atao fa iza no mameny atao hoe fampiakarana moraly manoloana zany zavatra izany satria rehefa hoe miaritra zany le vahoaka de eritreretin'ny sasany angamba hoe rehefa miaritra eo reo dia de mipetraka eo tsy afaka manao ininina fa dia zay inona vokatry ny fiaretana de tsy afaka manao ininina tsy afaka mibanjana ny hoavy
ka eo indrindra no mahafa ny mpanohatra izay tarihan'ny président Marc Ravalomanana ny teneniny tsara mihitsy tao amin'ny Magro tamin'ny sabotsy tamin'ny 20 taona ny dimy. Inona ny teneniny président Marc Ravalomanana? Never give up. Zay ny teneniny tao. Manoloana ny fiainan'le malagasy. Tsy ny teny mihitsy président Marc Ravalomanana hoe mahareta. Never give up no ny teneniny. Inona ny dikan'izany? Na eo aza ny fahasairanana dia azakivy. Ny dikany hoe never give up azakivy. N'abandonne jamais. Zany ny dikan'izany. Raha ho antsika izay afambana koa amin'ny teny frantsay. N'abandonne jamais. Azakivy. Any amin'ny Baiboly moa misy hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Zany hoe ninninona zavatra tsy fetezan-javatra eo dia miatrika isika. Tsy hoe miaritra, dikany hoe miaritra masy dia tsy manao inninna. Zany hoe dika miaritra petra eo. Aza manao inninna. Fa dia mitsetsetra fotsiny eo. Dia hoe atahoana fa zao ny lahatra zao ny anjara dia miaritra eo, tsy manao inninna. Zany hoe tsy manao action. Zany dikany hoe miaritra, miandry. Miandry fotsiny. Manao tatereraka hozy sika. Karaha zany ve no hitaizanan'ny vahoaka malagasy? Inona ny fampandrosoana ho azy ao? Fa ny ato amin'ny fanoerana amin'ny teny hoe never give up, azakivy. N'abandonne jamais. Zay le izy. Zay hoe fiatrehana izay no ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fampiakarana moraly. Mbola manana finiavana io malagasy io ao anatiny ao. Izy tsy miteny io fa ao anatiny ao zay malagasy zay vonina hiatrika izy. Na inona fisehon-javatra izay miseho zany. Dia ireny moa zany rehefa hoe miatrika zavatsarotra ianao dia izay ny tena tadiavina. Ary io tsy hoe ho an'ny olon-dehibe ihany, fa tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny tanora ny toe-tsaina izay miatrika ny sarotra. Fa tsy hoe vao misy zavatra amin'izay dia fa io fa ketraka eo dia io fa dia hoe atahoana dia zao. Tsy zay le izy zay. Fa hoe never give up, azakivy, n'abandonne jamais. Ninninona zavatra miseho zany. Ary zany fitenenana zany betsaka ny olo-malaza amin'ny teny zany fantatsika zany ohatra zao ohatra hoe ry Michael Jordan ohatra ny teneny io, namoaka boky izy. N'abandonne jamais io mihitsy. Michael Jordan le mpanao baskety malaza Amerikanina. Dia anisan'izany ihany koa ry Ian Gros, mpanoratra zany, mamoaka boky. Ho an'ny tsy mpamaky boky moa tsy maraka an'izany. Fa tena hoe zava-dehibe mihitsy zay le hoe tsy kivy zay manoloana ny zavatra mitranga. Fa ny ato indray dia hoe mahareta, mila faharetana, mila miaritra nareo. Mila miaritra. Tamin'ny resaka délestage teneny io afaka iambolana dia 7 volana farafabetsany. Dia hatro indray miteny hoe dia vaovà io. Aza any amin'ny farantaona araka ny teny teo, any amin'ny farantaona io vao dia milamina. Ka na amin'ny afaka iambolana na afaka 7 volana na afaka amin'ny hoe afaka herintaona vao milamina io délestage io le vahoaka foana anie no miatrika an'izy. Dia tenenina hoe mahareta, manana patience, mora no miteny an'izany fa le faharetan'le vahoaka efa sakafo hohaniny isan'andro. Fa le hoe fanainganana ilay vahoaka malagasy tsy ao nefa zany no tadiavina. Dia zay ny dikan'le hoe never give up sy président Marc Ravalomanana. Ary zamy mihitsy no tadiavin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ilay 70 isanjato izay hitan'ny sehatra iraisam-pirenena ary nahatonga an'ilay solotena ny banky iraisam-pirenena ny teniny aminy hoe ny olona sahirana indray no mandoa vola be amin'ny resaka rano tamin'le ny teneniny iny noho ny olona zay tsara fivalomana
raha ny eto amin'izany hoe Antananarivo renivohitra Madagasikara zany no resahana, izy no nyteneny zany ary iny Ramatoa iny sao de tsy fantatsika fa expert iny momba ny rano ny diplômany iny, expert momba ny rano, tsy atory voanjodina amin'izany tontolon'ny rano zany. Ramatoa Marie Chantal jereo momba azy any amin'ny Banque mondiale any, jereo hoe inona ny fianarana nataony fa tsy atory voanjodina amin'ny tontolon'ny rano iny tompoko. Ny mpitondra fanjakana ngamba mety tsy mahalala an'izany, zay mpanao gazeta mahafantatra an'izany, fa tsy atory voanjodina amin'ny resaka tontolon'ny rano. Raha io zany no resahana ary raha vao nandehandeha izy teto Antananarivo nahita an'le bidon milahadahatra tonga de efa automatika hoe aish ohatr'izao tena mijaly lay malagasy mila jerena. Ka hoe miteny zany mpitondra hoe mahareta le voaka malagasy eny efa miaritra fa lay fanaingana ny atao hoe mbola angovo ao anatiny ao anatin'le olombelona, ao anatin'le malagasy, iny no teneniny avy aty amin'ny mpanohatra zay tarihan'ny président Marc Ravalomanana, never give up, n'abandonne jamais, azakivy, aza matahotra mino fotsiny ihany ozy amin'ny baiboly. Zany ny tena teny mampamelombelona zany fa tsy hoe mahareta fotsiny. Zay no fipetraka eo raha io ani amin'izao fotoana zao hoe ka raha ohatra zany zao jerentsika ny amin'ny hoe toe-karena, ahoana ny fidiram-bola, ahoana ny fanoranana entana, io zany zao vanille io mbola resaka be mihitsy amin'izao fotoana zao, hoe misy hoe filazana ny vaovao amin'ireo any ivelany de hoe misy délégation nalaza any fa mifandray amina zavatra be de be de mbola misy resabe ny resaka vanille amin'izao fotoana zao na inona tenentsika ary tsy ny vanille ihany fa ny resaka volo fanondrana rehetrarehetra, ny resaka fizahantany dia kaikaika daholo ankehitriny. Any no fipetraka ilay raharaha mikaikaika ka raha hoe mampiakatra ny herim-pon'ny malagasy ny président Marc Ravalomanana tamin'ny teny manao hoe never give up, azakivy, n'abandonne jamais, de zany ny teny tadiavin'ny malagasy ankehitriny. Dia io moa maro ny mpandinika fiarahamonina milaza ny amin'ny toe-javatra hoe rehefa miatrika zavatra sarotra dia tsy maintsy misy fientanana ao ary ny tôlo malagasy miteny hoe ny firaisakina no hery tsy tenitenenina fotsiny reny fa ianao tsy havita zavatra mihitsy. Fa raha ohatra mantsika hoe miabandonna manoloana nyity fahasairana an'ity, tsisy vola, tsy afaka manao ininona, miamahantra de miabandonna, de iza mahazo tombontsoa rehefa miabandonna ianao zany. Iza mahazo ohatran'le tafiditra ao an-tsaina foana rehefa le manala le manao fanadinana amin'ny gym de le misy miabandonna, tokony mbola misy tororay amin'le miodina amin'le tsany de miabandonna de zéro zany kinona moka ianao miabandonna ko tsy tody hatramin'ny farany fa kivy eny andalana. Dia zay ny dikan'ireny teny fanentanandre sy fampiakarana ny hery sy ny angovo zany ao anatin'ny olona ao. De miteny zany zao manazava an'izay zao ty mpandinika anankiray ty zao ny teneniny hoe si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Zay le izy, le hoe n'abandonne jamais io zany io ny solution io. Fa ianao raha vao hoe kivy, si tu abandonnes une fois, indre-pandeha anao zany ny kivy de maninona? Lasa fahazaranao iny. Cela peut devenir une habitude. Lasa fahazaranao iny de tsy hivoatra mihitsy ianao. Tsy hivoatra mihitsy ianao. Franck Nicolas no niteny zany, mpandinika zany, manana maizy azy zany. Manamafy ny teny président Marc Ravalomanana hoe never give up. Zay ne le izy. Ka io zany zay hoe never give up zay dia miantefany amintsika olo-pirenena tsirairay indrindrandrindra isika 700 zay difotra ao anatin'ny fahantrana tenenin'ny banky iraisam-pirenena, le hoe vulnérable, le marefo. Zany ny tenenin'ny olona tsika
marefo. De mbola inona moa zany fampanantenana zany ao anatin'izay, n'abandonne jamais, garde tes pensées, ton esprit fixé sur ton but, tu es capable de tout faire si tu l'as décidé. Rehefa vonona ianao zany a dia capable ianao amin'ny zavatra atao, na inona fipasipasoana etsy, na inona hoe fanaritsaronana ny zavatra tena marina, anaovana fetifety fetsy ianao, anaovana tsorotsororana kely vary indray miserana ianao, zay anarany ihany na inona na inona, atorotororana kely en'izao, anaovana faninanana kely en'izao, tombola. Reny a endrika ivelany fotsiny reny, fa ilay atin'ny fahatranao zany mbola mipetraka ao. Ozy dokotera raha mbola masoandro teo Hirso, tao amin'ny vehivavy Tim, hoe le izy anefa tena abse mihitsy, aminay dokotera ozy izy abse no zavatra misy eto Madagasikara. Ka raha ohatra ianao zany a te analan'io abse io, le nana be efa tena mikika io, raha te analan'io anao a tsy maintsy mila fahavononana. Ary zay ny tena zava-dehibe ny hoe le fibanjinana ny ho avy, le fibanjinana ny ho avy, ny fiantrehana ny ho avy, tsy maintsy mivonona, tsy maintsy mandray andraikitra, tsy maintsy sa, tsy maintsy mijoro, tsy maintsy mino. Zay le izy. Efa tsenjery mihitsy iny. Voamaly zao nisy zazakely 5 taona tena hainy le tsenjery maleriva mifanena taminay dia nataony le tsenjery. Sahi mijoro mino naveriny indimy. Zay ny lesona. Teny zazakely ara mahazo an'le izy satria nanaraka lay fanamariana tao amin'ny Macron zany. De efa voaray le izay, ary zay zany mila andraikitra, mila fahazotoana ihany koa, fa tsy kamo. Le akamona io mantsy io fitaovana mampetipety ny sasany io. Rehefa kamo ianao zany, rehefa malaina ianao zany dia ny ato mandeha ihany, volamenanao mivoaka ihany ery. De inona mivokatra ilay fahakiviana, rehefa vokatra ilay fahakiviana de mitohy hatrany ny fiondranana tsokosoko makamy mayoty, satria kivy le gasy. Zay ny le izy, kivy izy, efa tafalatsaka ao anatin'ilay fahakiviana de lasa izy mandeha. Reny zany efa voka-javatra reny le hoe fiondranana tsokosoko makany mayoty reny. Rehefa tena jerenao zany le izy, rehefa tena jerena de vokatry ny tsy fahaizana mitantana eto amin'ny firenena no mahatonga an'izao fahantrana rehetrarehetra izao. Ka ny fitenenana zany ny amiti-pitianantsika azy ny namana faniry de ny hoe eo ny filazana ny zavatra tsy mety, eo ny atao hoe fitansana ny hoe inona indray no nitranga androany, inona indray no nitranga androany. Fa ny tena zava-dehibe de le fiantrehana ny ho avy, le fandraisana tanana le fiainanao mihitsy, le fiainanao olo-pirenena. Fa raha mbola iandreny ihany ianao, tsara ny sasany atsy ianao indray ny teneny hoe maharetako, de raha zany atao de hiaritra zany, de miaritra eto. Fa ianao no mila mandray an-tanana ny fiainanao zany, ary efa nanome modely ireo mpitolona tamin'ny andro ny fanjanahantany namerenana ny fahaleovantenana, de hoe ny raha-politika ihany aza, efa io ny mpanohatra io tarihan'ny président Marc Ravalomanana amin'ny teny mazava hoe zao ny tokony atao, tsy mahazo kivy zany, n'abandonne jamais, never give up, tsy mahazo kivy, manoloana an'izao toe-javatra izao. Io ve zany zao hoe ahoana vititsoloke, de hoe zao hony, lasa ohatry zao hony, de ahoana, de raha vao miakatra io de hiakatra koa zany ny fre, de ahoana zany. De hit eo fa lay fandraisana andraikitra sy ny fahavononana dia tsy azo hoe ampatoritoriana any, satria izay ho any no tadiavin'ny any ambadika any. Rehefa matory ianao, rehefa tsy mandray andraikitra ianao, fa rehefa menimenina fotsiny de eo ianao fiainanao memidina ihany. Zao tena gaga mihitsy ho an'ny eto Antananarivo, tena gaga, tena me mitombo isy, efa nitenenina teto ny sarety tarihan'olona io de mitombo isa le kelikely, inona le kelikely, le posy, tena mitombo
mitombo de mitombo isa ny patory eny an-dalana ndresaka katrami zany tena mitombo fa ny tompona ndraikitra nga samy mamoaka taremarika momba an'ireny tsy samy mamoaka taremarika momba an'ireny izy satria menatra zay le izy fa zavatra hita isan'andro zany taratry ny fahantrana de sanatry ve tompoko sanatry hoe ho lasa geto raha tsy fantatsika zany geto zany ny atao hoe geto tamin'ny andron'ny deuxième guerre mondiale rehefa tena ndriatan'ny Allemana i Polonina ohatra Polonina ndraitsika satria Polonina no nitafiany voalohany tamin'ny rehefa anafika izy zany reo firenena manodidina azy de i Polonina nitafiany Hitler voalohany de nahita faisana ny tao Varsovia sy ny tao Cracovie any Polonina zany de le tanàna ny Varsovie le tanàna ny Cracovie de natao ghetto zany hoe ny dina tao de tao fotsiny olona misy vezivezy ny olona zany ao tanàna fa mesahirana mematy de mitsitsitreny de lasa mangahataka de mitsitsitreny ny fatin'olona zany ny tena zava-dozy zany natao hoe ghetto de mitombo mantra tao am'le ghetto zany tao amin'ny tanàna ny Varsovie tao amin'ny tanàna ny Cracovie raha tsy mino sika de jerevo any amin'ny tantara rehetrarehetra any fa nisy zany vakeo ny boky fa nisy zany fa tena zava-doza no nitranga teny antsoina hoe ghetto tsy mitovy amin'ny hoe faritra sahirana ao anatina tanàna anakay fa izy tena mipetraka mihitsy zany zay zavatra hoe politika nataon'ny Hitler sy ny niaraka taminy tao io Goebbels sy ry Himmler reny mantsy ny londohany tao zany satria izy nanana an'le foto-kevitra le Mein Kampf iny fantatsika zany mantsika mpanaraka ny tantara fa dia tsy tokony hoe fahantrana zany no iainana fa mila manana ny fanantenana isika ary zay ndika ko le hoe raha mbola misy ko ny farany dia tsy ho foana mihitsy ny fanantenana never give up azakivy n'abandonne jamais namana faniry efa tazanao ny député fetra ndondray ary zatsisy eny ary never give up aza manary toky zay ko joroatrany sahia de minoko iaraka amin'ny député fetra raha lamizafim-bololo tsika na de fofoy ary mitaony eo amin'ny 5 amby 20 minitra eo de everina fa anana ny ambarany député fetra zany ao anatin'izay famariparanantsika ny fandaharan'izay izany indrindra no mahatonga nireo vahintsika miakatra isan'andranandro eto amin'ny fandaharana zany satria miezaka ny tsy hampanary toky ihany koa izy ho an'ny reo vahoaka malagasy mpanaraka sy miaina zany zava-misy eto Madagasikara de ny anton'izay de hoe mila mifanetana mila mifampiresaka ny vahoaka malagasy de reny ny antony mahatonga le hoe misy vahiny miakatra ary ataonay lahara-pahamehana mihitsy mampiakatra an'ireo vahiny etonivony fahitalavitra anatin'ny miara-manonja sy ny onjam-be moa zany mazava ho azy député fetra efa eto ianao io tsy famezatriny satria dia vokatry ny fandamina ny lalana tsaitsay toy de bloqué foana ny embouteillage de ny lalana koa me ratsy eto Antananarivo renivohitra de tratry ny embouteillage député fetra moa zany de zay ny antony matatara kely azy antsika satria efa tokony efa tany amin'ny 1 izy nitafaraka atsika fa mafy le fitohanana de tonga somatsara de mbola miaraka ihany tsika na de minitra vitsy ary miaraba faniry miaraba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja ihany koa eto amin'ny MBS Radio Mada na isika eto atoerany zany na tsika any ivelan'ny Madagasikara any de kopakopa tanana ary faly mifampiresaka indray sy mifampitafa amintsika rehetra tsy avahana marina ny tenin'ny faniry satria de tena mihitsoka le fifamoivozana na ny fanindrinany hoe ho tonga alolon-kely noho izao kokoa raha dia zay alana tsiny tonga de alao vava no resahana satria
toedra raha-pirenena miazakazaka makaiza miazakazaka makany amin'ny fampahatrana ny vahoaka malagasy. Ny zavatra nisy tamin'ity herinandro ity indray zany dia anisany ifampiresantsika eo ny fanehoan-kevitra ireo mpahay-toekarena, ny fanehoan-kevitra ireo solombavambahoaka izay misy ny avy amin'ny mpanara-diny fitondrana, misy moa zany ny eo ny atao hoe tsy miankina izay aloha tononiko izy fa tsy maninona ny député amin'ny Betroka asa raha nandreany iny tsika namana faniry sy Piaino Adjaina fa raha ny resaky ny député amin'ny Betroka omaly dia tsy ho possible ny atratrarany Andriamatoandro Rajoelina filoham-pirenena ny fanatanterahana ny fampanantenana raitra zay nataony satria raha ny refesiny zany atao hoe réalisation na ny zava-bita dia 500 izy. Misy antony matommy teny an'ireny sy ny solombavambahoaka izay marina tsy anatin'ny tsy mpanohatra mihitsy izy fa izy koa nefa tsy de tena hoe tsy pomba ny fitondrana ihany koa fa izy moa hitanao fa eny anelanelany eny ihany misy an'izany moa ny solombavambahoaka ao anatin'io antemera-pirenena io dia matoa izy miteny an'izay dia efa tena hoe resy lahatra fa tsisy zavatra ho vita n'ity filoham-pirenena sy ty fitondran'Andriamatoandro Rajoelina ity tsony eto mandra-pahatonga ny fitaom-pifidianana manaraka zay ho tanterahana afaka mety eo amin'ny herintaona sy 2 volana eo na sy 4 bolana eo angambany izy iny raha tsy diso namana faniry raha izay raha eo anatin'ny maro zay raha fanehoan-kevitra na solombavambahoaka fa ny manarak'izay ihany koa dia misy ireo tsy ilaozan'ireo le piso lelaka tsy ilaozan'ireo solombavambahoaka izay tena hoe ahoana re tantarangano dia milaza zavatra fantatra izao fa tsy marina fa dia faly tena hoe faly anohatra ny fanoherana fotsiny reny ny tranga niarahana hita ny fahombiazany zany fankalazana fanomboana ny fahombiazany zany fanomboan'ny fankalazana ny 20 taona ny orenany ny atokotiky Madagasikara teny amin'ny magroberirika zay sorana indrindrandrindra ireo avy any amin'ny faritra indrindrandrindra na fohy fotoana na fohy vola amin'ny karena nandao ny tanàna noho nina no fitiava-tanindrazana noho ny fitiavana zany atoko zany ary indrindrandrindra ny fahatokisana zany fitarihan'ny président Ravalomanana ny atoko zany ary tao koa ny mbola nanehony ny etaetany ny ambola hoe fangatahana sy fitakiana ny mbola irotsahan'ny président Ravalomanana amin'ny tondra sy nitondran'ny firenena indray amin'ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ny 2023 iny fa eo moa tsika ao rindrina eo mino fa anambary izany izy amin'ny fotoana mahamety azy izay mety ho firotsahany zay zany eo ihany fa dia iverenako ny mahakasika ny reto olona zay taoko hoe tsy mihoatra ny ty ratsan-tanana ilany amin'ny akavanany ity na ity akavia ty izay samy joro mbola miaro zao fitondrana tena hoe tsy nisy ohatr' zao hatramin'izay tsy mbola nisy olona nitondra nyty fireneny ity ka ataoko hoe tsy nisy fahamatorana ohatran'izao zavatra fomba hitondran'Andriamatoandro Rajoelina ny firenena izao satria dia reko te mbola teny an-dalana raha nandre ny oronapeo zay nalefa ny namana teto amin'ny MBS faniry hoe 400 mégawatt tanterahako anatin'ny 5 taona ho ataoko ny lalandry tsy hanao politika intsony raha tsy vitako ny RN13 raha tsy vita ozy izy fisy tsy niteny hoe tsy atomboko de nampanantenainy zao zavatra rehetrarehetra zao inona tsy nampanantenain'Andriamatoandro Rajoelina inona le tanteraka ny olona toy izany ve de mbola mendrika hitondra firenena ary eo mampametra-panontaniana namana faniry sy ny Piaino hoe tsy mba misy olona ve manodidina eo nataoko hoe eo tsy resaka mpanolotsaina intsony na ny ao ny fiadidinan'ny repoblika io na ny ministra fa tsisy fianakaviana ve eo na vady aman-janaka mamampatsiahy hoe dado ny eo raha tsy tanteraka ao anie de mbola ampinao ihany le fampanantenana tsy mba malala menatra fe anao fa raha aman-dreny ane anao miteny io ary tsy raha aman-dreny ny atotoko an-trano ihany tsy raha aman-dreny ny atoko zay ny firononao ihany nampitarika an'ilay vovonana zay misy anareo ihany fa atao hoe ao anaty farangisosina raha aman-dreny ny malagasy rehetra nefa de mpandainga maraina atoandro hariva ny ao tsy tanteraka nandritry ny fampelezan-kevitra mbola ampina ndray mandritry ny fitondrana le firenena
de mijaly le vahoaka malagasy tena mijaly de efa nyresantsika teo ihany koa eniko nle any dirikabona le fanare teo ireny ny fifanoherana misy eo amin'ny tenin'Andriamatofilo sy ny dirikabony zany ministera ny angovo zany eo amin'ny fifanoherana tenenin'Andriamatofilo sy re fampanantenana nataony nandritrin'izay efa taona latsaka kely tondrany fireneny zay hery taona sisa tsy misy zavabita tiany tena magaga ao anatin'izay mbola misy samyjoro sy olombavambahoaka mbola miaro an'izany filoam-pireneny zany hoe efa eny amboniny eny amin'ny lalan'ny fampandrosoana hony le firenena am'izao tsika miteny zao fandrosoana miapotika tsy misy miapotika tsy misy potika ho an'ny fiarahamonina potika le fihavanana malagasy potika le fiariana potika zay zavatra rehetra kely mba nijoro teto amin'ity fireneny ity tsy misy miangana nanaovana Andriamatoandro Rajoelina sy ny mpanaradia azy tena mampalahelo le fiainan'le malagasy ka izay ny tiako tenena hoe ray ao anatin'izay dia inona ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatra ray ao anatin'ny maro ty tsy resaka ny tany amin'ny anatry fa voaresaka teto matetika ny resaka hoe écran plat bonbon sucette sy reny vola 2 milliards asa voarorota amin'izany moa ministra ankehitriny mbola ao anaty gouvernemanta sy ny ministra zay efa tsy toerana tsy atsatatra na eto toerana teto fa izao mahakasika an'ity resaka fokotany ity tena mahavaky vava commune urbaine Antananarivo ty resahako ity mahavaky vava ny vahoaka eto Antananarivo ny kitrano atrano ny masobe tsy mahita ny resaka fikambanan-jola tsy nitany amin'ny rahamatony ny doni tany nosobe izay hoe antony nanenjena sy mivesatra nanenjena azy ny hoe fikambanan-jola fa fikambanan-jola iarahany rehetra manao ary anaovany re tompona ndraiky mpanjakana isatsokajy ny tandrify izany masobe tsy mahita manomboka any amin'ny ministry ny atitany ny homme préfet de police ny homme préfecture ny ao anivon'ny district ny solom-bavambahoaka izay miaradi amin'ny fitondrana fa matoa mety asa anambatambazana n'le sefy fokotany ve nampiakara nampiana roa alina ariary tao anaty elefera farany teo na lalàna mifeny tetibola sipanitsina fa miteny aminareo fa ny akamaroan'ny fokotany eto Antananarivo renivohitra tsy misy dikany amin'ny zalahy iny sy ry zavavy iny roa alina ariary nampiana amin'ny hoe fanampiana ny tambo-karamandrano satria zao maro be ny fitaraina tonga ty apela-tananay maro be ny porofo ty apela-tananay ny santionany amin'izany dia tsy hanonona fokotany fa raha ilaina de angatahana izay mandre izao mponina any amin'ny fokotany ho Antananarivo renivohitra ihany ty afaka miantso anay anareo de afaka manatona anay mitondra ny porofo sy ny nahazo anareo ataony re filoha-pokotany izay niteny reny ny mpitondra ankehitriny amin'ny fangalana vola tsy amin'ny ara-drariny tsy araky ny lalàna satria mihoatra avy 10 eny avy 100 eny amin'ny tokony hotakiana sy voasoratra anatin'ireny lalàna na lalàna feny tetiboly io na ny 2014 020 satria tsy maintsy moa izay efa voasoratra rehefa vita voadinika izany lalàna zany na ny elefery na ny elefi ireny ihany no azo ampiarina any anivon'ny rafitrisatokady ary anisan'izany ny fokotany zao ny zavatra misy eny anivon'ny fokotany ry mpiaino nisy namana akaiky dia andeha hitondra razana ho alevina ny efandrina de nangataka zany hoe mba ho vizen'ny fokotany zany taratasy zany ohatriny nantakin'le filolefitra ny fokotany 10 hetsy ariary sady aviavy be izy amin'izany 10 hetsy ariary nantakiny de hoe fa ahoana zay fotsiny le droit ozy izy za mbola tsy nahita droit any amin'ny fokotany zany ka mihoatra ny ataoko hoe 10 alina ariary mbola tsy nisy zany fa sahan'lay président fokotany visy mantsy ny tiako teneniny ary toraka zany any mitovy fanao reo rehetrarehetra reo ny mitaky 10 hetsy ariary ho sandan'ny fanaovana fitomboka mba afahana mitondra le razana zany efa fatimainy io hoentina makany amin'ny tandrazany any afandrina eny aminay eny nisy an'izany de zao no nataon'le ramatoka sendranay azy koa le vice président ny fokotany hoe za tsy andoha ty 2 arivo ny ety amiko mandray anao tsara de zay na andrainao tsara tsy andrainao tsara fa za tsy anome ozy izy zay ny tokony ho ataotsika tsy misy ary ny vola loha rehetra eny anivon'ny fokotany ty ampatsaivoka atsika rehetra mpahafantarana atsika rehetra aza misy mandoha intsony ary ento aty aminay satria izay mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka raha misy fampandoavam-bola mihoatra noho ny tokony ho izy
na mpivarotra ianareo na inona ianareo tsy mijery koa tsy miteny kosa aloha hoe ianareo mpivarotra moron-dalana tsy ara-dalàna tsy izay mihitsy a fa ianareo mpivarotra ara-dalàna na ianareo mponina mangataka taratasy hotomboana na hovizeny any amin'ny fokotany ka nahatsapa fa misy fangatahana sy fitakiana vola miopapana mihoatra noho ny tokony ho izy dia vonina andray anareo ny tenanay a voniny ifampiresaka aminareo a fa ho denoncentsika indrindrandrindra aloha atombotsika amina Tananarivo renivohitra de miandry isika fa misy tsy kombakomba hoy aho teo tena resaka mafieux tena hoe fikambanan-jola ataon'izy rehetra ireo ary manao maso be tsy mahita ny chef district ny service de tutelle ao anivon'ny firaisana nanao anivon'ny commune urbaine Tananarivo ny préfet de police ary ministre de l'intérieur izay aneny nahatonga anay nitako hoe alefaso ny fifidianana président fokotany noho ny antony maro hoe raha eo anatiny zay fa ny antony ray faharoa ihany koa teny hoe any no miainga io resaka fanodikodinana ny voka-pifidianana io miainga any amin'ny fokotany fantatra izany ary fantatry ny vahoaka rehetra any fotony zany izay ny mahatonga anay hoe takina ny fidianana président ny fokotany fa ny olon'ny fitondrana ny atoko ny fitondrana miaraka amin'ny solombavam-bahoakany sy ireo chef district zay nitendreny a de ireo a ny ao ambadika izany a fikafika rehetra sy fitakiana vola amin'ny tsiaradrariny ataon'ny président pokotany ny vice président pokotany a eto Antananarivo renivohitra any ary anisan'izany ny any aminay a any amin'ny boriboritany fahadimy zay fahatelo zay mampatsiahivo ny namana faniry zay tamin'ny fotoana zay nitondrano ireo mpitondra ny fandimby an'io fokotany io zay mpitondra ny fandimby teo iaho dia misy ilay quitancier le carnet-na quittance iny a izay vidina any amin'ny imprimerie nationale fa tsy reçu le ohatra ny fandavan'ny hofatrano le vidinany amin'ny épicerie reny izay sady tsy misy larana no ampiasainy any amin'ny fokotany rehetra izy rehetra ho iaho a asevo manam-pirofo aorinany zao itenenako zao ny fokotany raisiko tsy manina ny any boriboritany fahadimy fa ity mahakasika ny Antananarivo renivohitra ary mahakasika any Madagasikara iray manontolo firaisana tsy kombakomba ny misy ao ny imprimerie nationale izay mamoaka an'izay endrika quittance lavalava kely solona reçu izay misy larana foana hatrany a mba ahafahana manamarina hoe ty marina ny vola niditra ty ny vola mivoaka sy misy an'ilay atao livre journal isaky ny fokotany ao ny vola miditra isan'andro ao ny vola mivoaka isan'andro fa tsy misy manao an'izany manao izy fa ny ampahany any ary zay ny atsona nareo Bianco zay ny mahagaga an'le Bianco koa ke efa manao anto izay mino fa mandray izao tenina izay ianareo mandray izao tenina izao ianareo anivo fitsarana inona no mahatonga anareo mbola tsy midina manao fanadiadiana satria amin'ny masolom-bavam-bahoaka no itenenana eto amin'ny mampanara-maso ny asa mpanatateraka no itenenana eto tena tsy mihoatry ny azo le ferina ny zavatra ataony reo ekipany eo amin'ny fokotany reo am'izao tsika miteny zao le vahoaka efa sahirana araky ny teniko teo lay fampanantenana hoe anatsarana ny fiainan'ny vahoaka efa tsy vitan'ilay filoam-pirenena sy ny mpiaradia aminy sy ny ekipany eo nareo mbola mijery fotsiny tsy resahako tsony ny olana mifanana tany fa efa zavatra hafa moa zay fa fokotany aloha ty resahako anareo ty haizy ianareo Bianco fa ahita raha ianareo midinange ianareo amina fokotany anankiray atsony tenanay meko anareo ny numéroako de anondro fotsiny aho hoe ity misy fokotany ray a ity misy ray a ity misy ray de mba jerevy ny livre journal fa izao koa ny mbola ataony zalao na manafaniry hoe avahany anankiroa ny vola miditra ny ray ozy izy a volam-panjakana zay mifanaovandralaza eny aminay eny de ny volam-panjakana zany a ny olona manao taratasy ohatra hoe certificat de résidence 500 ariary de misy ny manome reçu misy ny tsy manome reçu lasa fotsiny namitaky le olona atao hoe ho le ferina ve tsy maninona le feriny aloha 500 iny fa tonga am'izay ny manaraka resaka tikena marché ticket tsena inony a any amin'ny sosialy izy ihany mamorona an'izany a ny raisan'izy rehetra teo zany a ary samy teny zany président fokotany sy vice zany manao hoe izay manana piaro ary tsy afaka reo eto izay manana solombavam-bahoaka miaro anay
tsany zava-misy ka io le iverenako le livre journal teo tsy soratan'rareo ao any vola miditra eny atsena fa sosialy ony reny vola be tsy toko tsy foroana ny miditra am'zany tseny zany atikena tsena de izao no ataony io satria sosialy io fa mivola mpanjakana ony resaka ohatra hoe papier administratif certificat de résidence certificat de célibat tsy atakodahatra ohatrohatran'zay ony zany izy ihany mamorona an'zany ohatra ny teny frantsay tsotra kely tsy azoko mihitsy tsy rehefa miditra ao aminay de vola mpanjakana sahoana namana faniry fa io ny sosialy ony ny resaka tsena de izy mitazona an'le volany tsena ny président foky tany ary manao zay tiana tao amin'iny vola iny tonga nefa 26 heures tsy maninona ny andro sosialy ny vahoaka mizara ve izy teny akadramamy nizara ve izy teny analamahitsy tanàna nizara ve izy teny analamahitsy cité nizara ve izy tany ambatokaranana taiza ianareo no nizara tena kaiza le volan'le tikena marchera nakaiza tsy hitanao fa ifampizarana izy mianakavy ao zany ny zava-misy eto an-tananarivo renivohitra ka izay ny tsiarotro tena manafaniry hoe le vahoaka zany tena tsy rarahany reto mpitondro reto mihitsy ary mitovy ny fomba fanaon'ireo manomboka any amin'ny faratapony ka hatratia mpitondra ty ifotony fa izy amin'io mbola maivava de eo am'izay izy le manohatra mpanohatra samy teny lay solombavam-bahoaka ekena miresaka izay misy fotoana ny fanampy izay mariny zay resaky misy olona manana problema natany fa zany akory tsy anakana anay aty anivon'ny fanoherana tsy hiteny ny zavatra tsy manjary sy ny maso be tsy mahita ataony sy ny tsy kombakomba ataon'ireo le olona no tendreny satria izy anisan'ny nanendry izany de ary amin'ny président Ravalomanana riny tsy mahay miaina ry mpitantarangano manao hoe lainga 20 taona natao président Ravalomanana reo tao anatin'izay 20 taona zay no zavatra ohatrany hoe mbola tiany iverena nefa tsisy mpanaraka tsonony izy fa ino reny olona tonga marobe teny amin'ny magro reny fa jamba ve le naman'iny sa ahoana efa jamban'le fankalana izy efa jamban'le tahotra n'le fanoherana sy le mpanohatra izy tiako Madagasikara zany resahako zany efa miorooro mafy mihitsy ianareo tsisy sakafo teny no zaraina tsy nisy vola teny no zaraina fa fankalazana amin'ny fomba tsotra fa no le tahotra reo inona marina ny tranga tsy haiko raha ndreo markenareo inona manafaniry sy piaino jaina fa zao ny zavatra nisy isaky ny kiondalana satria nisy nateriko teny amin'ny fiatoby fiatsonany taxi brosy teny amin'ny maki namana avany Mahajanga sy namana avany Mahajanga zay mbany angavy mbo aterina satria mbola misy fotoana vonjeny any Mahajanga fa isaky ny lalana sy ny rond-point sy ny teo amin'ny 13 mai de tsy mbola nahita mpitandro filaminana amirongo fiadina sy marobe ohatr'zany satria inona ny antony le tahotra n'le tiako Madagasikara satria fantatry reto olona mpitondra reto sy le piso lelaka amin'ny mpanaradia azy reto hoe tena mbola enjany ty tiako Madagasikara ty ary mafisy ny teniny Andriamato mialatsina voatononoko Andriamato Ralson Roger nahita n'iny tsika rehetra atao amin'ny ainao manjery omaly hoe tena mbola manana le herijika lay président Ravalomanana tena ohatrany efa tsy zay moa fomba fiteniny tanao reo ohatrany tsy atokisan'ny olona sy tsy reven'ny olona tsony le mpitondra ankehitriny de tsy izy zany fa Andriamato filoha ny rajoelina mbola atao filoha ihany ianao na izany aza fa de izay le izy hoe zany rehetrarehetra zany efa fomba fijerin'ny olona nareo mpitondra ankehitriny zany rehetrarehetra zany ahafahana mandrefy hoe mbola traiza ny faatokisan'ny vahoaka malagasy anareo ary ty mbola ho apiko an'ity resaka anankiray ty ao tsara ho fantatry reto mpitondra reto miresaka izahay any ambadika any miresaka amin'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaranareo izahay any ambadika any miresaka amina tompona andraikitra ara-politika izay mety misy mpiaradia aminareo mety misy eo misababaka eo anelanelany eo fa sahako ny miteny aminareo fa efa tsy misy tena mahatoky zato isan-jato itsony zay fitondrana misy zao hoe atafavoaka ny firenena amin'ny fahantrana lalina nampidirany atsika satria izy ny tompona andraikitra napiditra atsika tao anatin'izao fahantrana lalina reo efa tsy mahatoky itsony ary misy arany sany laza mihitsy anankiray izay fa ho teneniko izy any arina any hoe ao ataoko zay tsy andanina itsony sy alany itsony an'io filoha rajoelina io amin'ny fifidianana manaraka zay ny teniny anankiray teniny anankiray zay keo anisan'ny resaka taminay voalohany de nanao hoe zaho izy izy raha iaraka isika ao rindrinao mahalala ny fomba nataonay nampandaninina nireo kandida zay natolotry ny mpanaradiany filoham-pirenena sy ny alabato zay natao teniny zany rehefa iaraka tsika ozy izy de ho assurentsika ny fampandresena ny kandida zay ho toanan'ny aty anivo fanoherana
tiako Madagasikara io resahako sy ny RMDM ohatran'izay akapobe ny tenenireo olona 2 3 4 5 enina maromaro nefa nyresaka taminay zany rehetrarehetra zany mahatonga ny tenako milaza hoe atsaharo rery namana atsaharo le mbola fandrendrena sy saim-bahoaka sy fitatarana angano ny filazana zavatra tsy marina ary ny tena hoe faneho-kevitra atera avy any amin'ny resaka fankalana manokana any président Ravalomanana zay fantatrao tsara namana fa navita zavatra be de be teto amin'ity fireneny ity navita foto-drafitrasa mamokatra teto amin'ity fireneny ity ampitao amin'io le olona toananareo io ampitao amin'ny zavatra zay vitany tao anatin'izay tsy efa taona izy ny teo fa efa tamin'ny 2024 izay namotika n'ity fireneny ity sy namotika ny toetsain'ny malagasy anamafisako zany kitranotrano jirama moa ny resahana teo de ahoana moa ny tenin'ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola hoe raha ny subvention sy ny fanampiana zay nomena ny jirama io de efa nahatsangana jirama anankitelo nanomboka tamin'ny 2024 izy moa le teo tamin'ny 2024 orpiaino izy any teo ry faniry ohatra ny tsy tetso ny président Ravalomanana fa efa nahongan'ireo ka ohatrohatran'izay ny zavatra tiako nambarandroany io raha izay ino makasika any resaka fokotany zay iandrasana ianareo ry Bianco iandrasana ianareo ry service ny tutelle en commune iandrasana ianareo chef district ianao andriamatoa préfet ianao andriamatoa ministre ato tany miandro zay de ny farany makasika ny resaka droit any amin'ny fampidirana mpianatra any amin'ny sekoly mpanjakana IPP sy ny CEG tonga tia potsofinay sy tonga tia aminay zao am'izao fotoana zao ny fitarainana maro de maro manao hoe satria efa amin'ny fotoana marina iatrehan'ny sasan'ny fanadinana zao ny BEPC zay rarina soa ho an'ireo zanakitsika mba atotosa somatsara zany indrindra moa ho an'ireo le zay niezaka fa ny tsy nianatra kosa aloha de alana tsiny fa de tsy sanatria maniry loza ho azy fa zay moa zany le fiainana fifaninanana le fiainana ezaka le fiainana de raha sanatria ka hoe mety tsy sanatria maniry loza mety tsy de tena namokatra ny tamin'ity taona ity de fa mba ny amin'ny manaraka mba manarina de mba samy manao ezaka fa tsika efa voaozina ny amin'ny hoe ny atsemboatsika ny hinanatsika ny ezaka ataotsika ihany no hitondra soa atsika any aorina any rehefa tonga ny fotoana zay idirantsika anatin'le atao vie active na le fiainana izay arakasa moa zany arakasa ka de zany rehetrarehetra zany na izany anaty zany efa de mirary soa an'ireo zanakitsika izay manala fanadinana ary mampahery any ko reo mpampianatra izay tsy omeny reto hatramin'ny 2020 ngamba ny vacation zay moa nitako tamin'ny aino manjery teo de ho zao lava foana ve fa de mampahery anareo mampahery anareo satria fantatra ny fahafoizatena ananareo ho fanabiazana ny zanaka malagasy nefa de tsy asiny reto mpitondra reto sira mihitsy izay le hoe asiny le fampianarana sy le lanjany le fampianarana zay ho an'ny taranaka faramandimby dia iny le hoe teneniko teo mahakasika an'le droit tonga tao aminay ho azo ny any amin'ny EPP raha 5 sy 3 alina teo aloha zany droit zany de tafakatra 5 alina indray no takininy hany amin'ny sekoly mpanjakana io resahako EPP io tsy ao ihany fa mbola misy fanampy no 5 sy 1 alina izay takinina amin'ny ray aman-dreny ihany ko ao amin'ny EPP ihany resaka sosialy zany hoe hividianana kifafa hony resaka fanadiovana sy ny sisa ohatrohatran'izay zany ny any anivon'ireo EPP ka hitondran'ireo fitarany hoe aiza ho aiza andriamatoa rajoelina aiza ho aiza andriamatoa filoha aiza ho aiza ramatoa ministry ny fampianarana aiza ho aiza ramatoa ministry ny fitantanam-bola le fampanantenana nataon'andriamatoa andro rajoelina ny amin'ny hoe tsy andoavam-bola itsony ny any zao ve natao hoe tsy andoavam-bola ny any amin'ny CEG moa vao maika loza fa lasa 7 alina ariary ny droit am'izao tsika miteny zao inona rety tsy mbola nahita mpitondra ohatry reto hatram'izay nahatsiarovako tena tsy mbola nahita olona mpandaingy ohatry reto hatram'izay ataoko nisy ny mpanao politika sy olona nitatana nyity firenena malagasy ity tsy mbola nisy oatra anareo mampanongo tena ary tena hoe tsy mba misy manodidina ave araky ny teniko teo averiko le fanotaniko teo hoe misy mivadiny eo na ny zanany ary ve tsy atsapa hoe tena mandaingy ane zany dadanay zany tena mampanantena pokaty ane zany dadanay zany tena oatra misehoseho sy tena hoe miriare fotsiny ne zany dadanay zany zay tokony hoe ray aman-dreniny malagasy ray manontolo fa rovinina reo ty fo mba io ve
zay fa tsy haiko hoe tsy haingo tsara le tenina manao faniry teo ay dada moa ny azo marina fa le hoe mba ilarana amin'ny président moa zany dada amin'ny atsika zany ny atsika dada ny azy dada ohatra zay no io mila diniana tsara iny satria ho avy le fampidirina mpianatra zany raha vao mavesatra be le droit mamay-poana voalazany lalam-panorenana ho an'ny primaire ty ary fampanantenan'le fanjakana zany mba ahafahany rehetra miditra an-tsekoly de tsara manaitra an'izay isan'andro foana fa asa moa na ho vita indray na tsy ho vita fa bon ny zavatra hitenenana an'izay zao de so de antikana indray hoe manakorotana indray le raha aman-dren'ny mpianatra zay foana manko le fitondram-panjakana député fetra tsy zavatra mitranga rehetra ohatry ny LMA io zao de efa mamaly ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'le départementa fanabeazam-pirenena raisino fanakorotanana indray zany zany hoe tsy afaka mba mitaky mihitsiny zany le vahoaka malagasy tsy afaka miteny fa zay miteny de misy ambadika politika de manakorotana nefa izy menakavy de manao ny ataony aty ambadika zay manao an'le tantely avadrakotra sy rapatango ary manao an'le gisalao maketsa izy indray ny avavy ohatrohatry zay le fitondram-panjakana fa alohan'ny tena marana antsika azy député fetra amaky commentaire aloha sika satria misy commentaire vitsivitsy de hiditra mifamarana any tsika satria efa dila marina ny tsy lavina arabenoro miarabanareo miara-manonja tena tratra ny tsindry azo leny tanteraka ny voaka amin'ny lafiny rehetra mihitsy makahery anareo fa adidy masina no iandreketanareo Tovrazaka ny tena mahagaga dia député Todsoandriamampandry dia navita CG goavambe eny Andranomena fa tsy nolokony ho lokony fa mijery ny vitandry vitandry TGV ianao bureau iva le izy fa lokony ho lokony le bureau de varina le zanaka manala BPC eo mahita ilay lokony TGV mamita bahoaka Mamijo da Ranjarivo izay no namay amin'ny DJ nangalatra fitondrana hapiariny didijadona efa nangitikitika mihitsy ary nanonofo atry ny ely izy ny tsiriritra mafy ireo mpitondra dictateur rehetra maneran-tany ireo fiatsarambela tsisy fitaka bevava ireny nitokana ny any Ambojatovo hoe kianjan'ny demokrasia ireny mody nataony anjany nanomanandry tsy mataotody ny coup d'état 2009 roboka daholo koa ny jiola rehetra sy ny mpangalatra mbola izy any mamijao mada Ranjarivo any de hoe ailiny any amin'ny tondra teo aloha indray izao io vacation vola mitsara BPC io zao rehetra zao mitaky ny volany daholo tsy voaloha izany lakolosy ny mopera ny TGV mafia zay mpitondra any amin'ny AFP masika mihitsy izy ato divinina rabareo le raha naivo raha olodina hozy izy tsy magagy paveny taletana raha ny fahalalako azy tamin'ny andro ny fahiny no teny ny asa ny tena ny asa ny pave no tsy visiny goudron marina ilay lazaina hoe fitaino anatin'ny 5 taona tsy vita 7 taona zany hoe mety any amin'ny 5,7 any zao tsika zao tam'zany any mihemitra zany tsika ny alala amin'ny pave mbola manara-penitra zany hoe lasa tany 1965 de vinina rabaro ilay ihany reako tsapako ny faharoanareo izy fa raha ny fietsika ataony de hoe tsapako fa tsy rarahako rehefa tsy tonga saina am'izao ny vahoaka efa tsy tonga saina mandrakizay mbola mitoy ihany sitrakerika navita zavatra ny tim teo amin'ny fitondrana io no antony nandorona ny MBS TVM CRNM mba tsy anana archive ho aseho ianareo paikady maloto efa vita ny azy Tovrazaka ihany verina ny vahiny sur TGV zao de milamina be ny fiainana fa ny atsika vahoaka malagasy rehetra dia mihinana ny IEM daholo tonongo tsara mihitsy izy iarima rahainaivo manana tsara fitaka tamin'ny sakafo kely indray mihinana ny vahoaka malagasy raha mbola manome vato amin'ny fifidianana eo ny gasy de 13 fois plus ny fahoriana manaraka tsara piaro ny vahiny apatrida clandestin mino elso razana eo anoloan'ny fahantrana sy fahasaranana tseran'ny aina mahazo ny vahoaka malagasy zao de deraina sakasitrana tanteraka ary isaona erapo ny mpitsabo olono fo manao ny asany toanao fa tena ilaina tokoa amin'ny fanampiana ireo tsy manakatoraka Andriamanitra andrenanary komba sy hitay anao tompoka ary tena manohina anay aty adilam-bato izao fietsika mateo ty asehnao amin'ny praitandrazana izao dokterim-bola zany nahazo toraka voninkazo iny am'le vehivavy mendrika vehivavy manao an'le asa sosialy igapetsana harisoa de hoe miaraba mpiara-manonja rehetra maneran-tany hairato misimisy kokoa noho izao no masotsika mpitolona ary tsy menatra mijoro masina ny tanindrazana
mbola mitoy sitrakerika verina ihany ny gasiny tsy te hiabandonne fa ho aiza amin'ny kibonona mo miaritra aloha mandra-pahatonga 2023 raha tsy resiny mosary samy mahery zay zany zay ny sitrakerika fa maraparantsika député fetra am'izay efa nomaro député ato ny antso de ho an'ny tanora indrindrandrindra efa nataony namana faniry teto izy ty tamin'ny inherinandro lasiny nandritra ny le fampisehoana mivelatra sy fampirantiana ireo tahiry tsary sy tahirina artikla izay nampiasainy tiako Madagasikara atao anatin'ny tantarany mandrafitra ny tantarany tiako Madagasikara zany natao teny amin'ny magro ny zavatra nisy dia izao maro am'ireo tanora ankehitriny zay teraka taty amin'ny taona 2000 no makaty no tsy nahafantatra zany hoe président Ravalomanana sy ny tena zava-bitany nandritra zany fitondran'ny président Ravalomanana zany ny taona 2000 hatramin'ny 2020 asa mora mbola misy ny fampirantianao sa fanikatona mbola mitoy anaovana antso anaovako antso aminareo tanora indrindrandrindra ho iaho fa na ho an'ny sasany ihany koa ara na ho atsika efa zokonjokony na ho atsika raha aman-dreny de miantso atsika andalo eny am'zany magro be oririka ijery sy tam'izay moa tsaroky ny teny namana faniry mitondra stylo de mitondra taratasy satria tena mariny zay teny namana faniry zay atsapanareo hoe aka ohatra anankiray fotsiny firy ny isan'ny mpianatra niditra an-tsekoly tam'izany fotoana zany sy de nanahoana ny fivoarana zany nandritry ny fitondranany président Ravalomanana teo eny elan'ny 2020 sy ny 2020 fa niakatra avoroeny ny tany fampidirana mpianatra an-tsekoly zava-dehibe zany no anoavin'ny tanora malagasy so anoavin'ny firenena ho hitanareo ihany koa inona ny fotodrafitrasa mahasoa sy mamokatra vitany zany fitondran'ny président Marc Ravalomanana zany lasa hitantarana ianareo mantsy fa misy sary eo afa ny mahita sy ny tantarana ka mba tsy ho voafitaka intsony ianareo mba tsy ho voafitaka ny mpanao politika mba tsy ho voafitaka ireo lay mitady seza fotsiny nefa mpangalam-pinana tony nataony le araky ny teniko teo hoe lay mpanaradia ny ty fitondrana misy ankehitriny ty nanao fanaratsiana neza nanaratsiana zany filoha Ravalomanana sy ny fitondrana tiako Madagasikara tam'izany fotoana fa nefa ninanam-boly ny malagasy tsy omena tsiny mety naniry fiainana tsaratsara kokoa fa tongava eny am'zany magro zany de ahita ianareo hoe inona ny zava-bita tam'zany nanahoana ny fiainana tam' satria somary ohatran'ny mamintina ny zava-bita nandritry n'izay le fito taona zay izany raky tsara rehetra izay ampirantiana eny amin'ny magro izany zay ny tsiarotro teo fa dia ny afatra alohan'ny tena isarahana dia ho anareo mpitondra indrindrandrindra fa efa betsaka ny afatra nampitondra itsika napitaina ho an'ny mpanaraka n'izao fandaran'izao sy ny voaka malagasy fa ny afatra ho an'ny reto mpitondra reto mihitsy ny tiako oetinetony anio te hivoaka amin'ny varavarambe ianareo afaka heritaona sy efa-bolana ny fifidianana anoany angamba nisy tena heritaona sy tapany eo iarahany rehetra mahita nininona ho ambaranareo nininona fiarova tena ho ataonareo nangalatra ianareo ny ray tsy kombakomba ianareo nanangana toy ny fikambanan-jolanareo tao anatin'ny fitantanana nyty fireneny ty maro be ny porofo eo ampelantanana na nampiasa mpanjakana na ny vahoaka tsotra na ny mpiara-miombonantoka na ny mpamatsy vola ny syndicat sy ny sisa sy ny sisa izay solombavam-bahoaka eny fa hatramin'ny solombavam-bahoaka izay miaradia aminareo fa izao akoatry ny efa mangalam-pinana ianareo akoatry ny efa mihinana sy maka ny tsy anjaranareo ianareo dia ianareo indray ny mbola avovava araky ny teny namana faniry teo hoe to le gisa la mangalaketsy ianareo indray no avovava dia mampitandrina izahay matoy izay mitaky an'ireny concertation nationale misy zavatra tokony ho ahitsy eto matoy izay mitaky an'izany fikaonan-doam-pirenena dia misy zavatra tokony ifampiresantsika rehetrarehetra eto mpisehatra ara-politika ho tombotsoany vahoaka malagasy maro anisa rehefa tsy hanao ianareo dia ho ataonay io tanterana io rehefa avy eo tsy misy itsony matsy ny hoe ka ianona neny tsy nanaiky ka ianona neny tena olana tao hoe ka izany vonona tamin'ireny fotoan'ireny fisirisy ahoana moa ny tena tara loatra amin'izay fotoan'izay dia milaza aminareo izahay zay mba tsy ho tara loatra ndo ifampiresaka zao dia atsahatra ny fomba mamoehatra ataonareo fa tsy maintsy ho adininy tsika rehetra tsy hiala maina eto
tsy misy miala am'izao eto a sahirana le vahoaka zay no nanaovako ny baibaisiny famaranana namana faniry a tena hoe foifoy ny fotoana satria no ny antony maro araky nefa nambara teo a dia ao anatin'izay no ametrahana ny fisaorana atsika tsy mahafoy a mpanaraka ny fandarana ary namany hoe fanoanana anay zany ny fahasahina milaza ny zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity manomboka ny fotony akatrany amin'ny faratampony a dia tokony sahijorotsika fa fotoana n'izao a ary tsy fotoana ny fiemorana izao fotoana fahasahina zay zany ny teny filamatra mampatsiahana iny a hoe minoa satria minotsika ny zavatra zay ataotsika manana fahasahintsika ary samyjorotsika manohatra ny zavatra tsirariny eto amin'ity fireny ity fa tsy mendrika atsika zao fiainana ampiainana n'Andriamatoandro rajoelona sy ny forongany atsika izao a ka dia izay no ametrahana ny veloma atsika rehetra mandrapiresaka mandrapitafa indray tompo lasy tompo vavy a amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko eny ary de akasitrahana ny namana Rina Rabeny Manjara, ny dokterim-bola, ny député fetra Ralamzafimbololona, voafidy tetsy amboliboly tamin'ny fahadimy, filohan'ny vondrona parlementaire ny atoko tiako Madagasikara niari-dalina tamintsika tamin'ity alarobia fahaeniny volana jolay ity manome fotoana ho an'ny rapitsondray zany mbola mitony avy devitra solomamoaka fa vahiny hafa no miara-dalana amintsika fa hatreolon'ny androany ny tenako mbola manome fotoana antsika mifandarina zany malaza ho an'ny rariva mialohan'ny fotoana ny fampalalam-bavao misaotra ny teknisianina MBS Radio Mada niara-dalana tamintsika.